Eny ary de makasitraka atsika rehetra hitantsika moa zany satria mbola nandamindamina kely zay de rehefa jerevana n'le retsy 13:30 zany hoe ny oatra 7 minitra zany amin'ny fotoana ny fanomezantsika ao anatin'ny fandarana zay iarahantsika zany miara-manonja miainga eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS ary ny onjam-peo ny radio Mada. Isika zany de afaka mandray izany ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook, afaka mandray izany ihany koa amin'ny alalan'ny YouTube, arak'izay efa fomba ny asantsika hatramin'izay tamin'ity fandarana miara-manonja MBS radio Mada ity. Nandritry ny 2 taona no nanatanterahantsika izany dia miditra amina taona vaovao indray zany tsika amin'ity 2024 ity. Dikan'izay zany dia hanana endriny vaovao, hanana fomba fiaina vaovao, hanana fomba fanadihadiana sy fizaram-baovaovao indray zany ny fandarana miara-manonja zay mety nanatsara tamin'le teo aloha fa mety ihany koa hitondra fanavaozana sy mety hoe somary nakisaka kely indray zany lay fomba fiasa teo aloha mba ahafahana manatsara ny fandaharantsika izany. Androany fa 7 volana janoary 2024 no miverina ny fandaharantsika de fantatra ho avy hatrany zany fa miainga aty anivo ny foibe ny MBS fahitalavitra sy onjam-peo zany ety Anosipatrana ny fandaharantsika no safidiana ny daty ny androany satria mbola maromaro ireo fandaminana natao mbola misy ihany koa ireo pitsopitso ny ara-teknika marobe ary zany indrindra ara no avy hatrany de hitondrana ny fialantsiny satria marobe taminareo no nantany ny amin'ny hoe fa aiza fa misy inona fa ahoana no sarotra no mahazo ny fahitalavitra MBS. De misy kanal roa moa zany tsika ny fahitalavitra MBS de efa samy manao ny ezaka rehetra zany ho an'ny kanal iray na ny kanal iray mba hahazoana izany fahazoantsika ny fahitalavitra izany. Ny fahitalavitra dia anisan'ny fitaovana lehibe ihany koa tonga mandondona ny isatokantrantsika vahoaka praitandrazana akoatra ny radio zany de liana sy rariny sitsintsika ro ohatra ka nytany hoe de roviana de ahoana fa inona ny antony dia ny antony tsotra ny antony ara-teknika satria vanim-potoana ny fahavaratra am'izao fotoana izao ary rehefa fahavaratra tahaka izao dia betsaka ny rotsakorana, rehefa fahavaratra tahaka izao dia misy ireo atselatra reo varatra samihafa zay manahirana amin'ny fitaovana zay ampiasaina anonjam-peo samina fahitalavitra tahaka izao dia nandritry ny herinandro vitsivitsy tsy mitsahatra mikarikevitra manatsara ny fomba azotsika ary isika ny atokantrano any ho an'izay efa nitaraina kely teo aloha hoe zahay aty amin'ny faritry Volosarika, zahay aty Akatso aty, izahay aty Ambohidratrimo, izahay aty Andoranfotsy, ratsiratsy ny fahazoana azy dia efa manomboka mihatsara izy indrindra ianareo eny amin'ny faritra Baipasy mahazo anatsimondrano iny sy mahazo amin'ny lalam-pirenena faharoa iny dia efa manomboka mihatsara satria ao anatin'ny fikirakirana ny fitaovana marobe fa mangony fotsiny tompoko ny fisian'ny delestazy de ny delestazy koa zany mampiaka-pindina ny fitaovana zay ampiasaintsika de misy voadona sy voakidika kely zany amin'ny lafin-javatra samihafa ara-teknika dia ao anatin'ny fanamboarana tanteraka zany ny teknisiantsika zay enona satria ireo teknisiannareo ihany koa de anisan'ny tena miara-mahandro amintsika ny zavatra rehetra tolotra amin'ny radio sy amin'ny fahitalavitra zany dia isaorantsika ry Zoko be tantely, ry Ando any Ambadika any, ry Faly Ramananarivo sy ry Tanjona ny namantsika na tsy eto miaraka amintsika de mbola mikarikevitra lavitra be any foana ry Zoaka zay anaovantsika ny bonane zany ho an'ireny namana teknisianina miasa mafy be reny ry Zoko be Radany, ry Razankila sy ny rehetrarehetra dia ny tale zay mandamina an'izany moa sy mandrindra an'izany de tale Arindranto sy ireo anafin'ny administration rehetra hoe ahoana no ahafahana mamena sy manatsara ary indrindra ny ahazony rehetra ny famatsimba vao tonga isa-tokantrano izany fahitalavitra sy radio MBS ary ny radio Mada miara-manonja antsika izany. Zay amin'ny ankapobeny tsy maintsy nitondrako fanamarihana fa de miaraba antsika rehetrarehetra zany satria efa elitsika ny andro roviana de ahoana ny famerenana fandaharana sy ny sisa efa tongotsika io.
de betsaka ihany koa ny réflexion politika, betsaka ihany koa zany ny fandalinana zay tsy maintsy ny fampiresahana sy ny fampidiniana tamin'ireo heverina fa mpiara-miasa akoatra ny mpiara-miasantsika zay lehibe dia ny birao politika ny antokotiky Madagasikara, solom-bavamboaka avy amin'ny antokotiky Madagasikara, dia indrindraindrindra reo zay efa nanomboatsika anjany hoe fiara-miasa ho amin'ny fanavotam-pirenena, ho amin'ny fiarovana tanindrazana, amin'ny famerenana amin'ny fiandrianam-pirenena izany, dia tao anatin'izay ny collectif de candidats nisy nietsika fotsy, tao anatin'izay reo solom-bavamboaka zay niaraka tao anatin'ny angaredona, ary tao anatin'izay reo vondrona toko politika marobe zay nitambatra tao anatin'ny cellule de crise zay fampizarany zava-misy ny ainana tamin'ny taona lasa zany zavatra resahako rehetrarehetra izany. Dia hitanareo ny tenako zay manokatra ny fandarina amin'izao fotoana izao dia mbola miakanjo ny loko fotsy, midika zany fa misy foto-kevin-dehibe mbola izorana, midika zany fa mbola misy lalan-jotra mbola tazomintsika tsara amin'izao fotoana izao, ary midika zany fa mbola tsy very eny amin'ny railina na eny amin'ilay lalana zay andehanantsika ny foto-kevitra etsika fotsy ho an'ity Madagasikara malalantsika ity. Izany no mbola tazomintsika ato anatin'ny fandarana miara-manonja izany. Koa averiko zany ny fiarabana ho antsika eto an-tanindrazana zay manaraka ity fandarana ity amin'ny alalan'ny onjam-peo, fahita lavitra ary amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube. Nietriketrika ny fandarantsika zay nresahako teo am-piandohana de hoy aho hoe somary naka fomba fiasa vaovao tsika, nomena aina vaovao ary nkarohana zay anatsarana amin'ny lafiny ara-teknika ny raisantsika azy rehetra. De teo zany tsika nahita tamin'ny fampidirana teo fa dia na ny générique na ny sary mampiditra de efa niova zany, de tena akasitrahantsika ny teknisianina rehetra verimberiko ihany na manahando sy mipiara-miasa aminy ao ambadika ao dia nanao an'izay fikarohana zay zany mba ahafahana miditra am'le hoe taona vaovao, fomba fiasa vaovao, fomba fijery vaovao ary hiditra ao anatina tetikady vaovao, ahafahana manarina sy mitondra an'ilay etaeta pampandrosoana hanavotantsika an'ity Madagasikara ity. De niova hatramin'ny famantarana, niova hatramin'ny générique zay nentintsika ao anatin'izany fandarana zany. Fa akoatr'izay na ny fomba nitondrantsika ny fandarana aza dia no hatsaraintsika ihany koa eto ny fanadihadiana maro samihafa, eto ihany koa reo fandraisana vahiny ary omem-boninahitra ianareo zay mpanaraka ny fandarana amin'ny alalany ny antso atarby zay hanokanantsika fotoana ato anatin'izany miara-manonja manomboka amin'ny 2 ora ka hatrany amin'ny 3 ora, raha 3 ora raha toka tratratsika moa fa ety am-piandohana aloha zany tsy mbola amin'ny 3 ora isika androany ary tsy mbola haka ny antso atarby tsika androany fa mbola andamindamitsika aloha zany am'izay hoe fandaminana vaovao zay, fa any amin'ny herinandro vaovao tsika de efa samy hiditra ao anatin'izay fandraisana ny antso atarby amin'ny 34 12 940 na hoe aotra telo efatra ray roa sivy aotra roa efatra aotra, zay zany le hoe 34 12 940 zay zany no antso atarby zay ahafahantsika miditra anatin'ny fandarina miara-manondra rehefa misokatra izay antso atarby zay, dia izay no ifandraisantsika fa etona zay tena arabaitsika satria mafy ny dona tamin'ny herintaona ary tsy akipetraka tsepoka tahaka ninona nandeha daholo ny setroka sy ny sisa nisy voatery tsy maintsy nitsabo tena satria isanandro de ny raharaha ny setroka teny amin'ny lalana teny ihany koa tratra ny courbature satria azakazaka tsy fakahitana zay mifanenjeh ampitandro ny filaminana, teny ihany koa reo fandaminana samihafa amin'ny alalany diabe isam-pokotany sy ny sisa sy ny sisa sy ny ororo sy ny fampiororona tany ambadika tany nahazo an'ireo tompona andraikitra rehetrarehetra tamin'ny hetsika zay natao. Kanefa mbola reo tsika menakavy mbola tsy miemotra ary mbola manana tanjaka lehibe fa tsy maintsy mbola ho azy io fandresena io ary ho tonga am'izany zao lalantsika izao, satria zay le tiako tenenina hoe ao anatin'ny fandiniana ara-stratezika daholo isika matoa miverina am'izao fotoana izao. Tsy maninona mihitsy retour en force araka ny fomba fiteny zany rehetrarehetra izany dia hiresaka mendalana am'izany isika, fa etona aloha zany dia sady miaraba tsika menakavy zay manaraka n'ity fandarana ity nahatratra zay manko ny fiteny nahatratra ny taona 420 satria ny taona moa no mandeha ny zanak'olombelona ihany koa rehefa tonga ny vanim-potoana maro samihafa de tsy maintsy mandao
matoa zanytsika mbola tafajoro dia nahatratra ny taona 420 isika de mino isika fa ity taona ity de hitondra tena fitsimbinina sy hitondra am'izay hoe fahombiazana ho an'isa tokantrano izany indrindra ho an'ny fiainan'ny firenena ka tena mba hanina fandresena ny tolona zay fa natombotsika ary ny zavatra natomboka tsy maintsy farana ato akavisy akavanako am'izao fotoana izao a ny solombaboaka ny Madagasikara izy mirahalahy zany no misatatra ny fandarina miara-manonja anio fa 7 volana janoary 2024 dia ny solombaboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boribory tany faharoa Randrianary Sostanslasy na Rastany ary ny solombaboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boribory tany fahaenina dia Andriamampandry Tody Soamanampy fatatry ny rehetra député Bokosy samy Bokosy izy ireo fa misy moa zany nefa tena voatazony tanteraka ny anarana de tsa miara-baitsika tratry ny taona izy mirahalahy fa zao ara-baitsika tsy maty fo amanaina mafy ny tolona ny atrehana ny 720 iny fa tsy maty fo amanaina ny député atsika tsy faty ho amanaina inko reo zay niarana natotosan'ny tolona tamitsika betsaka ireo naratra zay mbola ao anatin'ny fitsaboana am'izao fotoana zao nisy noho ny fonjaina zay mbola any amponja am'izao fotoana zao nisy anko reo nampanantsona teny anivony bourgade ny gendarmerie sy ny sisa dia misy ireo ny rahonana sy ny karazany tany am'sehatra maro samihafa tany efa manomboka hitahita am'izao fotoana izao zany rehetrarehetra zany ny amin'ny hoe mifampiaraba ihantsika eny na mifampiaraba tena satria dia mbola afaka mbola miresaka sy mijoro ny anohizana n'izany tolona efa natomboka zany no antom-pisiny fandarantsika tomboky lasy tomboky avy tonga de todika ato amin'ny député Rastany zay ozy hoe arabaina tsy maty fo amanaina arabaina nratratry ny taona député Rastany miarabanao sotranao na amy fitenenana zavatra voalohany indrindra de zavatra tsy azon'ny mpianana de zao isaoran'Andriamanitra zay nitahantsika nahatratran'ity taona 2004 ty 2024 fa satria sitrak'Andriamanitra araka amin'ny filazanao tao na mafy arany tolona na mafy ny sedran'androa de mbe men'Andriamanitra ny tombony ka mbola tiatsika ty isaonan'Andriamanitra ary vonona efa tsy maty fo amanaina de mbola hitolona sady ame hitondra avo an'ity andrasantsika amin'ny Madagasikara ty fa de isaorana aloha zanahary zay nahafahantsika na amian'ny taona vaovao de député Rastany nandritry nyreny fotoana reny ary makary azakazaka ary de atongotra ary sivotra kely samihafa ny rehetrarehetra ny ainana daholo zany mbola iverina ao antany an'izay rehefa ave député Rastany fa hitodika teny député Todsoa sady miaraba nahatratra ny taona amin'ny anarantsika mpanaraka ny fandarina miara-manonja moa zany fiarabana amin'izy mirahalahy solombavam-boaka atsika zany sy ireo solombavam-boaka marobe zay miaraka amintsika ary mijery atsika am'izao fotoana zao zay arabaitsika député Todsoa tahaka ny tondrako ny resaka tamin'ny député Rastany teo de hoe arabaina tsy maty fo amanaina zay moa zany tany amin'ny fandarina zay anisanay hitondrako fanazavana rehefa avy eo angaretona dia nanomboka tamin'ny folo ka hatramin'ny efatrora matetika zay vao mifarana ny fandarana ianareo kosa eny Kianja rehefa lala mody ianareo zay zany zay vao mody anko tao anatin'ny vata fahita lavitra sy ny onjam-peo député Todsoa ya ny voalohanteny koa dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa mbola velonayna ary mbola ny fakaitatava indray zany tamin'ity 2020 sy 2024 ity ka dia ento dia manalitra ny fiarabanany vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo na hita toerana na anivelany natratra ny taona vaovao satria zaotsika vo nisy sehatra indray tamin'ity fandarana miara-manonjy ity zay nasavaonao teo ny antony natonga an'izany hoe tamin'ireny tolona maro isa karazan'ireny de nisy ny angaretona ny fiarahan'ny station maromaro am'izao kosa zany dia iverina amin'ny laoniny amin'ny endriny hafa mihitsy ity miara-manonjy ity satria isy tolona zay tsy maintsy hotoizantsika ary tsy maintsy hotratraritsika tsy dila mity taon'ity de zay zany ny antony ao anatin'izay koa dia mirasoa sy fahasalamana ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ary engany mba hitondra fahombiazana hitondra fiadanana hitondra fifaliana ho atsika rehetra ny hity taon'ity ary ekena fa tena mafy ny fiainana am'izao fotoana zao fa tokony tsy ho kivy sika fa tokony hanana elatrany tokony anakipo ny fiainatsika rehetra an'Andriamanitra ao anatin'izay de eto koa ny tenako dia manararaotra satria eo le vahoaka zay miresaka amin'ny tena
hoe mba ampatao amin'ny flora valomana ny filaritsoa de maro ny vahoaka eny a-tsaha eny aminay eny na tanàna dia manatsitra ihany koa zany fiara-panazy filaritsoa zany avy amin'ny vahoaka malagasy iandriamato filoha maro ny vahoaka zay te hitanao mivantana maro ny vahoaka mirary soa aminao ka de mirary soanao sy ny ankonanao zany a ny vahoaka rehetra eny aminay indrindrindra eny iambominarina zay mionamiko isan'andro a dia hitondra fandresena ary hitondra fombiazana ao atsikany a izany taona vaovao izany koa araka ny teninao moa zany a dia isy zay famakafakana zay zany a manomboka androany ary tsy tsahatra izany raha tsy tonga amin'ny tanjona zay iretsikitsika ka mino sy manantena fa mity taontea de ho tratratsika daholy zany tolona sy ny fandreseny zany ho an'ny vahoaka malagasy tsy vakivolo ny fandarantsika moa zany a dia ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny ray ora ka hatramin'ny telo ora eo aloha zany faritatsika zany fa vitantsika eo ihany fandarana zany a sy ny fandaminana zay mifanaraka amin'ny fahazoantsika am'ireo vaovao maro samihafa ny hitondrantsika anjany adevitra ny fandarantsika zany akoatran'izay de everitsika fa zava-dehibe ihany ko ny hitondrazana fanazavana satria hoy ianareo hoe ahoana nga tsisy tsony ny angaredona sy ny sisa rehefa tonga ny fotoana ahafahana mamerina ny fandarana angaredona dia averitsika ny fandarana satria moa zany fitaovan-tserasera maromaro miaraka amina mpanao gazety mpamakafaka politika maromaro no mitambatra manatotoza izany fandarina izany dia averina amin'ny vanim-potoana tokony ahafahana mamerina azy ny fandarina angaredona famerenana azy reny koa moa zany misy fepetra sy zavatra maro samihafa zany ka rehefa tonga am'izay lalina ny fepetra ahafahana mamerina fandarana zay tsika de miverina ny fandarantsika fa ianareo moa zany de efa samy nahatsapany amin'ny hoe miverina isaky ireo station daholo aloha zany ny fandarantsika dia tahaka izay hoe miverina koa zany tsika dia nivony EBS sy ny radio mata zay mahafinaritra na manao amin'ny radio mata tsy adiny mihitsy malala nomena evalisoa moa zany a de robena zany ao am'zato teboka valo a dia mpiara-miasa amitsika hatram'izay izy ireo eny ary ny vaovao a de efa fantatsika moa zany satria raha ny vaovao ny resahany eto a deputé Rastany a deputé Todso Andriamanampy a Andriamampandry a zay misy manampy ihany koa ny anarany faza gaga misy tsika dia maro be eto zany tsika tsy maintsy mieritritra hoe inarany vaovao resahantsika satria eo amin'ny lafiny ara-tsosialy eo amin'ny lafiny ara-ekonomika eo amin'ny lafiny ara-politika goavana daholo vaovao mandinidinika tsika makaiza sy makaiza ary ty vaovao resahantsika ty satria raha miresaka ny lafiny ara-tsosialy tsika dia tsy resahana ntsony hoe tsy azo everina no ahitana taratra fa Antananarivo anie ka reny vohatra Madagasikara ary Antananarivo dia anatin'izany hoe tena mbola mahazaka izany hoe commune urbaine zany raha fijerintsika azy efa commune rurale le Antananarivo satria dia iainana ny fako iainana ny fahampotehany lalana iainana ihany koa ny fisin'ny sarety samihafa ny fisin'ireo fitaovam-pitaterana samihafa zay efa miditra eto Andrenivohitra am'izao fotoan'izao ary karazany zavatra hitatsika any ambanivohitra rehetra any amin'ny lafiny tsy fandriam-palema na ny fanapahan-doha de tonga eto Antananarivo renivohitra am'izao fotoana izao dia izany rehetrarehetra izany mahatonga atika iadevitra ny amina hoe sarosarotra ihany tsika raha ohatra ka hoe iresaka amin'ny lafiny ara-tsosialy satria maro be ny zavatra tiatsika resahana am'izany anton-javatra izany ny delestage ny tsy fahampino rano zay manerana amin'ny Madagasikara zany zavatra resahantsika izany ny fiainan'ny olona amin'ny akabe mihitsiny zay tena hoe miaina am'izany tsy fananana zany naizanaiza le atsika de iainana amin'ny toerana rehetra raha andeha lavitsika ny faritra distrika ny commune ny vokotany manderina Madagasikara ary raha am'resaka tontolo ara-toekarentsika deputé Todso Andriamato Randrena Sostanslasy dia ny fitotongana ny ariary am'izao fotoana izao sy ny amin'ny hoe tsy miodina araky ny tokony ho izy tsony ny resaka climat des affaires eto Madagasikara detry ny miaina sy mandeha ho azy fotsiny reo vahoaka malagasy sy ny fandrarany eto Madagasikara de lasa fiainana bisina fiainy kolikoly zavatra iainana sy hita am'izao fotoana izao saingy everitsika fa mbola tsy taritsika raha ohatra ka hoe andao aloha ranga ifantoka amin'ny raharahara politika isika dia ny fananganana
ny gouvernementa farany teo na tiana natsy na tsy tiana dia tsy maintsy miady hevitra ny fiainan'ny firenena isika ary ny fiainam-pirenena de mirotso mandroso ary mivoatra misy dynamisme mafoana misy évolution misy progression zany ny fiainan'ny firenena am'izao fotoana izao io fananganana gouvernementa avy atrany isika dia hanokatra ny fanadiadiana sy ny adihevitra momba an'izany gouvernementa akisakisaka zany satria tato prime ministre 2018 de nakisaka 2019 de nakisaka 2023 de nakisaka 2024 le mpikambana anatin'ny gouvernementa rehefa avy tato amin'ny ministerany serasera sy ny kolotsaina de nakisaka indray atao amin'ny fampianarana ara-teknika sy ny sisa ny sasany aza avy any amin'ny departementa hafa teo aloha nanana olana de nakisaka aty amin'ny departementa momba ny rano departementa hafa nisy azy de nampidirina kely any amin'ny transport de efa lasa fizahatany dia nomena asa tanana sy ny sisa de ny eo ihany ny akisakisaka fa tsy misy fivana fa raha misy endrik'olona vaovao dia telona efatra député Todsoa Andriamampandry io ary ny vaovao lehibe gouvernementa akisakisaka hoy a amin'ny fomba fijery azy satria izay mihitsy le izy ohatry ny teo ihany teo de afindrasy de makaty de ny prime ministre inamovibla dia lay ministre mikisakisaka etsy any de nitesy de ny sasany ny esorona natao DGPP de naverina ho ministre tampoka indray am'izao fotoana izao a de ny sasany indray tany amina toerana hafa indray dia nampidirina ao anatin'le gouvernementa de tahaka zany sy tahaka zany le izy fomba fijery avy hatrany député Tsotsoa fanadiadiana sy fandalinana momba ity gouvernementa ity ya raha tonga de tsorona mivantana zany a dia ny gouvernementa tia dia ny tota ihany a no navadipadika gouvernementa tsy hitondra vahaolana mihitsy eo a ho an'ny firenena satria olona efa nitantana tsy naomby olona efa hita fa nanao akolikoly no mbola napetraka ihany zany ao anatin'izany gouvernementa zany aka ohatra ny prime ministre lehibe ny gouvernementa zany efa naonga ny solombavam-boaboaka anke zany efa nisy fitsipahapitoko zany anke zany natao hoe motion de censure zay nataon'ny solombavam-bahoaka 5-1 tao anatin'izany eritreto hoe ny olom-boafidy ny solombavam-bahoaka zay solo tena ny vahoaka zany nefa nanongana ny tsipaka n'zany prime ministre zany a de fanaovana tsinitsinina mihitsy zany ny vahoaka malagasy de io ihany zany a no mbola verinao ao anatin'le misy efa hoe ministera ministre tsy manatanteraka ny asany de akisaka fotsiny any amin'ny ministera de tsy nga de tsy maintsy mena ministra reny olo reny de efa mandray ny toerana misy nao de naisaka ary efa ny dégradé ary amin'ny ministera kely ary ianao a de inona matoky zany anao naisaka de tsy naomy ianao e nga de tsisy olona hafa akoatran'ireo ministre eo mihitsy be tabe ny olo manga manam-pahaizana tiatandrazana eto Madagasikara za moa de tsy de ty manonona anaran'olona loatra fa tsy maintsy miteny eto mireko aratrakaiky zao tsika tsy hoe ikatsifitiavana koa fa zava-misy ny tena solombavam-boaka ny Madagasikara voafiteto Antananarivo renivohitra fa le renivoham-paritany be ny tanàna Antananarivo renivohitra tena hoe namotika an'le Antananarivo jereo ny fako hoe mivangongo eran'ny tanàna tena mivangoko tena mivangoko ny fofona ny lalana eto Antananarivo fikorontanany tsena ny fanotovana tany zay siko resaka mihitsy avy eo satria eny Ambohimanarina voavy teny tanimbary mihitsy aho zao a de tena hoe fanotovana tany miopapana no hita eny Ambohimanarina eny Ambodimity iny Anosy Vavaka iny Ambodiady iny maro samihafa Ambomitsinjo iny tena be tabe ny tambary eny Ambomikambana-ndray Ambodivona maro isan-karazany ahoana zany fomba nanaovana ny reny ry be ny tanàna ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra tsy maintsy am'la tsikomakomba amin'ny reny ianao de ny mahagaga zany a de vao maika indray izy no mena ministera goavana be miandraikitra amin'ny resaka fananantany sy ny aménagement zany a ao anatin'le izy fa ahoana ihany zany efa tonga fa tena hoe namotika tsy naomby fe de mbola mimena toerana ministre indray zany a zay tantana zany ao anatin'izay tena hoe zay mampagaga ny faharoa koa zany faniry tena hoe tena mampalahelo le izy ary matezitra le ministre zay nosoloana teo koa mikombona ny vavanao teo tamin'ny fanaotofana tany rehefa esorina ianao eo am'le fanaovana
passation anao no miteny miresaka amin'ny mpanao gazety indray hoe io fananatany io tery zareo nanao an'io ny commune aiza nangaty izany rehefa isorona le mpitoerana ve anao de zay anao vao miteny hoe io fananatany io nke tsy zany nanao an'io fa ianona nanao an'io teo anao tsy hita zena ataonao rehefa isorona ianao de tsy mataty isorona ianao de eo anao vao miteny am'izao akanga tsy amanora an'izao tena hoe zany hoe lery zareo le mpitondra mihitsy anao anatin'ity fitondrany ty ranga de tokony olona tsy hitondra firenena mihitsiny ao anatin'izay ka manontany ianao hoe inona no endraisana am'izao gouvernement zao de olo efa teo ihany ny akabetsahany reo ary vavao am'ireo de olona tsy manana traikefa tsy manana zany hoe traikefa expérience politique zany mila olona efa manana traikefa inky ianao vao tokony lasa atao ministre zany na solombavam-babaoky olona tokony hoe ny tantana ianao efa ny tantana ianao ny affaire publique tao anatin'izany fa jereo nkely hoe misy koa anao ministre ny serasera inona tsy efa ataonao eto am'ty firenena ty miady amanonona tsisy zavatra mandeha anao de tsy maintsy omena ministera ve iny olona iny marina fa hoe ministera kely ny azy fa na de zany aza ve de mbola omena ihany zany ao anatin'izany fa de tsisy olona misy ve zany eto Madagasikara ao anatin'izay rehefa jerevantsika koa zany de misy ny faniliana tezitra vehivavy avy any amin'ny faritra fa tsy misy vehivavy avy any amin'ny faritra ao anatin'io gouvernement io de tsy manininona dondrana zany vehivavy any amin'ny faritra fa vehivavy eto Antananarivo ihany zany no eritreretina hoe ho mahay avy ao anatin'izany ary le vehivavy eto Antananarivo zay nataonao koa de vehivavy efa manana ny tantara ratsiny teo amin'ny fitondrana ny ministera sy ny zavatra nataony hafa ao anatin'le sany zavatra petape zany mifamoafao be de rary ny vahoaka zany nakivy siketraka zany ary tena hoe tezitra mihitsy ny vahoaka sy ny mpanao politika ary ny société civile zany hoe am'izao fotoana zao maninona mila fanovana nge zao ny vahoaka na ny olona io na ny fomba fitehita-tanana io ny prémisse zany efa firy taona izy ny teo ianao ndray no ela noho le filoham-pirenena nefa tsy nahitana vokatsony zavatra nataonao ianao nke lehibe ny administration zéro résultat ianao premier ministre matahotra fasafasa amy député matahotra fa raha tena lehilahy ory premier ministre zoky ianao raha iamandremy be eto dia manora anao raha tena demokraty ianao raha tena matoky tena ianao fa tena hoe navita dia tokony anao vote de confiance ianao anivon'ny assemblée nationale eny anivon'ny antemera-pirenena efa nisy prémisse nanao an'izany ngetetra tokony manao vote de confiance ianao hoe ory solom-bavamboaka ity ikenareo ve za hitondra ny gouvernement am'izao fotoana zao raha tena lehilahy anao de manaova an'izay ary eto faniry tsy maintsy misy ny session extraordinaire ataon'ny gouvernement zay anaovana ny PGE programme général de l'état politique générale de l'état tsy maintsy anotra an'izay ny premier ministre de araroty le fafanaovana vote de confiance raha tena lehilahy anao raha tena natsapy anao fa navita be teto amin'ny tany sy ny firenena zany fanaovana politika andriamato premier ministre ary andriamato filoha zay atao hoe filoha hoany zareo mbola point d'interrogation fa ampiko manokana aminay dia io filoha io dia filoha tsy ara-dalàna io filoha tsy ara-drarina io sady tsy légitime no tsy légal zany filoha sy zay misy zany satria tsy ara-drariny na zahoana zany na filoha azy zany ary efa tsy ara-drariny tsy ara-dalàna misy alahelo-bahoaka na filohanao dia tsy maharitra ny filoha sy ny mpitondra apetraka ao anatin'izany fito hitondrana zany ka ry vahoaka malagasy aza kivy isika mijory zahay am'izao fotoana zao mitarika anareo misy kamanatena efa tenareo zay ny vary sy ny tsiparifary am'izao fotoana zao koa dia mijory isika andray andraikitra am'zay tsika iaro zany hoe zoatsika zany iaro ny fafahana zay tokony ho atsika fa jereo inge ny zoatsika tokony metaka tsy omena atsika ny rano hosotrona tsy hainao mamian'izany ho an'ny vahoaka ny jiry tapaka tsy omenao ny vahoaka ny sakafo hoan'ny olona midangana zay tsisy ny tsy fandripalemana tena tsy zakany vahoaka tsony zany le fiainana am'izao fotoana zao fa aiza le politika zay hoe fanampitomboana
ny fa efa mividy ho an'ny voaka tsy an'izany ke aiza ny paikady ara-toekarena ataonareo ny fanomezana asa maritra ho an'ny vahoaka aiza ry izy ka ito ry vahoaka dia tokony andraindraikitra ami'saitsika am'ty taonytya no amelomatsika zany pejy vaovao zany ho an'ny firenetsika efa hitatsika zay milatsaka andalambe tsika efa hitatsika fa manana vahoaka tsika reny de atao hoe démonstration de force misy matsy no miteny hoe maty momoka ampiasany tolona tsy maty momoka ny tolona zay indrindra tsara reny dia fampisehoana fa misy vahoaka tao an-damositsika nisy ny fasahiana zay nataotsika ary reny no midika amy tany demokratika fa be ny vahoaka leo ary ny tena zava-dehibe tam'ireny dia tsy te tao taninarivo ihany fa eraky ny distrika ke de nilahatra daholo ny olona tao anatin'izay ka reny zany dia ho fanozana ny tolona dia iamafimafy am'ity taonytya fa mety amin'ny endriny hafa no anaovantsika azy faniry ao anatin'izany aza manaiky mitsika repireben'ny olona sy anaovan'ny olona teny hoe zao ny tolona ilainy reny mba ho famantarana mba ho hitany zao tontolo zao mba ho hitany namatsika ny avatsika hoe misy vahoaka ngeto sa mijoro manao aneviny misy mpanao politika ngeto sa na de teo aza ny fisamborana sy ny orooro na ny intimidation na azo de mbola mijoro foana na zay teo aza ny hémorragique ny fitorohana grenady de mbola mijoro tsika ry vahoaka tsy atao makivy reny vo maika ho mafimafy kokoa ny zavatra ho ataotsika am'ty taonytya efa hitatsika ny mety sy ny tsy mety ho atsaraitsika zany am'ty taonyty ry vahoaka malagasy fa tokony hifampatoky am'izay tsika tokony irahiny isika fa raha mifampatoky tsika miraha iny tsika manaraka ny toromarika resitsika am'ty taonytya de ho azo ny vahoaka ny fahefana ka metraka le fanjakana tandalantsika ao anatin'ny demokrasia ndeha atao hoe isika ve no nainy ny tsinjo no avy ny taranaka sa isika no heverina fa tena manana an'izany fotopisaina ho an'ny fitiavatandrazany zany ka nalainy sasany tahaka raha mijery ny zava-misy ao komoro tsika député Toditsoa Andriamampandry député Randrena Sostanislasy zay manohitra ny filoha zay mandeha mizotra makany fifidianana filohan'ny repoblika am'izao fotoana izao ary heveriny rehetra fa miaina ao anatin'izay endriky ny fampiorona sy ny jadona izay ary raha mijery tsika satria amin'ny fahadimy enimpolo ny volana fevroary avy izao no atao ny fifidianana filoham-pirenena Senegal zay adevitra be teto ambonin'ny tany ny mahavazan'Andriamatoa Iany Rajoelina ka tsy afaka ny hirotsaka ho filoham-pirenena eto Madagasikara satria efa mizaka ny zoam-pirenena frantsay tsy dobla nationalité ny adevitra fa zoam-pirenena frantsay fa aingana ny fanapahan-kevitry ny frantsay aingana ny fanapahan-kevitry Karim Wade zay zanaky Abdoulaye Wade zay favori amin'ny Frantsa any Senegal ka mba tsy hanelinelina ny entiky ny fifidianana ho avy zay manana ny article 42 ihany koa zareo any Senegal izao nanao réunion session nanisy ny filazana sy ny fanesorana allégeance izany matera tamin'ny frantsay azy zany ko avambe zany satria fantatr'olona le zava-nisy taty Madagasikara tamin'ny fa iny io problème amina élection présidentielle io fa ahoany ty olona efa mizaka ny zoam-pirenena frantsay ty ka nanary ny zoam-pirenena malagasy azy no mbola afaka mirotsaka manao ny fomba rehetra na hafahana niarika izany fifidianana zany ary ny lalao ny androm-panjakana rehetra sy ny bra manokana na ny commission manokana mikarakara n'izany fifidianana zany araky ny fomba fijery samy hafa na inona ny entina teo am'izany de zao taky ny rano andamosiny ganagana tsisy ny ekena avokoa ny tolo-kevitra ny entin'ny collectif de candidat sy ireo vonona topo politika maro samy hafa satria nititika ny azy de zao ahoana mbola iverenana eo am'le seza fiandrianana sy ny mpanaradia azy arahantsika akaiky ary mbola hitondrantsika fanadiadiny io zava-misy amin'ny Senegal io satria tsy mifanalavitra amin'io ary nandray lesona ny amin'ny zava-misy eto Madagasikara tamin'ny tolona nataon'ny collectif de candidat ny any Senegal ny zava-misy any Komoro am'izao fotoana izao ro resahantsika zany fa hivadika amin'ny député Randrena Sostanislasy tsika ndeha atao hoe tatanta sasy tatanta tsy tatanta gouvernement tsika satria gouvernement tamikisakisaka ny teo ihany no miverina ary ny olona tao ihany navadibadika député Randrena Sostanislasy io le fitenenany tolo ny sotranao na ame fitenena somary asiana
vazovazy le hoe le gouvernementa ankehitriny de le hoe tsy timma fa timina teo aloha ihany no miverina ka zao nataoko anao a isaka miresaka amin'olona de tena otsabe mihitsy mifo hoe ahoana ary ty ozy candidat olona anankaray ve monsieur Brisly de tsy horezintsika sy ny tariny azakivy rera olona satria samara raha nandeha amin'ny ara-dalàna nge o Paul Tsiniady de zao makahiranareo ary vahoaka satria zao tsy resy atsika tena koratsika raha tokony anao fety sy ny tany tsy resy tsika fa zareo 70% nke tsika na tsy mifidy ny olona ringy olona tsika daholy nanaraka mipaiky nanaraka ny toromarika ny 11 candidat tena fa tena masamy rere de mahereza ary ny présidentsika tsy hoe kivy fa tena hoe nanaovanjareo atsinzay na ampiadiana daholo zao force zavatra resaka maloto zao tsy kivy satria hitatsika izy isaka mifampiaraban'Andriamanitra mbola mitontolona ary courage izy mbola hitony satria na resy amin'ny famarina izy mbola courage izy a hoentiny amin'le famarina de tsy kivy izy ary tena makahiranao anao président fa tena hoentiny isinareo candidat 11 candidat reo fa tena président loatra am'zao tsika za mbola tamin'ny voalohany taona ty mbola tsy niona taminareo mbola tsy hitako tamin'ny fahita lavitra tamin'ny radio nareo fa président Ravalomanana de tena courage hitako hoe tena lehilahy zany hoe marina nataony atsin'izay sy ny rehetrarehetra izy a nefa mbola vonona izy hitsangana hitolona ka noho zany mbola mitoy zany mitolona azakivy na aretsika fa par contre etsy kosa nefa ho andry zareo izay nanao ampitolo forcena sy ny tariny tsy arako anareo fa tena raha resotsy izy falifaly amin'ny endry fotsiny endry ny ivelany fotsiny ke fa olona tena faramijaly reo satria zao tsy tamin'ny fahamarinana nahazo azy farantsy mahita tory farantsy mahita tory satria ohatra sanatriny zany tsy hoe fanenjehana lizy fa ohatrany misy antsy be manangana azy atreo ambony hoe ay za ty de tsy nanao mary azoko zavatra marina raha tsy isaka mandeha mivoaka amin'ny varavara vao miditra amin'ny masoandro de tena hoe tsy nandeha tamin'ny lalako zorana e raha mahita tsy fanenjehako azy fa de raha mahita fa de tena natao ampitolo tena forcena nangatahana ny hoe tena diovy ny lalao tsy natao nangatahany an'olona nationalité double nationalité na nationalité vahiny no mitondra tsy nekeny tsy ny zavatra rehetrarehetra de raha za izy a tena marina tena hoe ngamba tena tsy miaina amin'ny ara-dalàna zany tsika tena hoe natao resy tsy resy le nahazo 70% fa tena miaina ary mbola manatena satria mahery tsy mody tsy ela velona fa mbola manatena tsika fa tena mbola ho amin'ny fitondrana sy ny tany ny akotsany tena jereko hoe kivy kely ihany aloha nefa jereko ny président tsika mpitarika any indrindra ny eo amin'ny team mbola courage be mbola manana fanantenana ngeza be de noho izany araka ny tenin'ny honorable Todisao teo namana nirina teo faniry teo mbola andresitsika mbola manana fanantenana tsy kivy akory atsika ary courage le olona ny manontany zao de ahoana ny toany izy io tsy hoentina tena hoe tonga de hoentina katezerana de tonga de atao no réaction fa mandeha stratégie efa mamolavola azy ary nitsika hoentsika tena fahamarinana tsisy alahelon'olona zavatra marina no foitsika amin'ny ara-dalàna amin'ny discipline sy ny rehetrarehetra de zao izy ianao tamin'ny gouvernement ty gouvernement ty za mako tsy de mahay zavatra kely fa tena hoariko gouvernement 10 moa izy no miverina eo 10 izy miverina raha hoentina azonao tao premier ministre teo ny ministre rehetrarehetra raha hoarina amin'ny ngamba amin'ny école amin'ny professeur honorable Todisao de tenao raha hoentina kabaka zany reo eo ny proviseur eo ny ministre ohatrany mpampianatra rehetrarehetra dimy mandany tondrany teo tamin'ny mandat voalohany dimy taona mandat voalohany tondrany atao hoe tsaratsara no entiko ty efatra no afaka baka verandray mandat ny ena roa verandray mandat ny ena roa tamin'ny mandat farany teo fa tsisy afaka tsony de or vahoaka mbola inona ny résultat azo olona fa tsy nanany expérience na premier ministre atao préviseur tsy mahalala hoe tingetsoany voa tokony soloky sy ny tany ohatra ny entraîneur baolina ohatra fa tsy capable tsony de mpampianatra koa fa tena tsoany voa tsony inona mibaka afaka ao inona fampandrosoana vita eo fa tena manahy tsy manozina anareo ary tsy manezika fa zava-misy ny lazany hoe fangary de tsisy olona afaka
tena ampisoloana andreo na olona afaka tena mahasola andreo be tabe ny avarapi be tabe manany expérience arakaraka ny tenin'ny honorable Toutso teo zay olona technicien moa raha mikarama zay olona technicien karama amin'ny entreprise ohatra hoe Golas na Sozias ny tariny de manontany izy inona ny niveau anao ary inona ny expérience 5 ans d'expérience amin'ny niveau anao voaraisiny fa ty rangaha tsisy niveau le niveau vaovao arakaraka ny fahalalako azy raha tohatra ny olona tsy fatako na falsifia tena malalalala sy ny tany fa tena tsy tonona fa ohatra tonontononona fotsiny diplôme hoe zany nanao diplôme tary sy ny tany na olona raha herinandro ary lola tany andafy de ohatra hoe nahazo ny diplôme ohatra zao tsy anenjika fa tena ny akabeazandreo raha jerivo raha atao mifanadidina olona tena misandoka diplôme daholo ary le diplôme tompoko tsy de hoe ino ny tonana hoe tena tena enjana be ty fitondrany ty fa tena olona biby rakaka daholo nefa tena le mifierina am'le teniko teo résultat zéro sanga mbô mivavaka anareo nataoko mpanohatra aranay nataoko ara tsy manareo mbô mangataka aminareo efa nataonareo lizy na ao anatin'ny kely marina tsy mipetraka elo nareo satria am'le zavatra hoe zavatra tsy rano mipetrahanao mba ataovy re zay mety am'ty firenena malalatsika ty mba jereo fa tena ontsa de otsa tena letsoko fa kely ny farantsika zao fa manako ny farany mbola hitondra ndray nareo da iza ny toerana misy atsika mampalahelo tena mampalahelo de ohatra ny filohantsika zao ny zara roa izy nge zao ny fahalalako azy ny gouvernement ndray gouvernement oetiny tsay ndray oetiny président satria le secrétaire d'état mbola any ambadimbadika any ambadika dao miandry secrétaire d'état jojo-pile zao azonao de zany nampandrosa azonao zany zavatra misy roa samy hafa tena mitona ny firenena de zay zavatra tsisy fanao era-tany raha tena lehilahy nareo maninona raha teo mamasina anao faniana anoatra amin'ny président tena mitona bebily ohatra zao fa de foana fotsy hoe tena ty tena gouvernement tena marina ty tena favonina président fa tena nanao fanianana mihitsy vava fotsiny le tompoko fa ingany zay ngeny ataoko hoe aza manao Andriamanitra aza loha samangina jerena fa Andriamanitra ao tapoloha fa tena akenjena rehefa tena nany vaoka raha nitsika anareo zay aiza le fanianana atao fa tena aiza any satria raha jerena fitondrana teo aloha tsy manenjika fa zay ny zavatsika mianakavy le mahalala fa de tena risy tena zavatra rehetra na concours zay zavatra rehetra raha jiaby ataonao de tsisy mandeha famarina fa kolokolo daholo de aiza moa no afaka mikolokoloko mbola miverina tanana zatra mitsotra zao ve de mivokona sy tsy mety fa tena mbola 5 mbola miverina ary mbola manapitrotraka le manaraka eo ka manaya tena manaya am'ty fitondrana misy eto amitsika ty ary le zavatra tsy zavatra tena tokony zavatra tena hoe raha za zao ny tena mipetraka de tena hoe any ministère ny fambolenana ny tena hoe iza ny tena ministre tena hoe capable satrana mba mivoatra mokatra aingana tena anofanana ny tianoanana ty sy ny amokarana mba tsy angalarin'olona mba voky fa de tena gaga tao ny soloana ndrely izy tena nijery lycée Vienne teotrota tsy de mahafely izy hitanareo zao tena olona tena manana expérience zao raha jerena am'izay satria zao efa nenana firy isaka taona misy cyclone maritra be eto amitsika tsika mamboly vary tsika vary anaty rano de raha nandeha nareo tany ambanivohitra za zao fa tany ambanivohitra tserobe tany ambanivohitra ina misy tiberany ty fandrina lasa tena le vary efa kapahana vokatra amin'ny vary aloha zao jeboky ny rano daholo maty de tsisy olo zao zay foana ny ainatsika tsy mampandrosantsika Madagasikara ny tany ny barazy tsy atao ny rano tsisy fa maninona lahy raha ty tany tena hoe amin'ny fitenena ny dakany inona moa raha ny fahalalako azy ange mifambolaina vary mbola 10% tsy apy 5% na vovolo Madagasikara jerivo nge nao mianandrefa mianatsinanana sy makany hoe tena tanysika mivadidika be da be raha exploitentsika tena mpianatra agro hoe tena mahasahatsika ohatra ny any Israel nge 80% tany amokarana mahavokatra be tendrombohitra raha iny tendrombohitra tsika planina maromaro toerana be da be iny atao ambolena anaovana vary tanety exploitena latsa-datsaka no vary tanety marina raha eran'ny Afrika raha tsika Madagasikara tena telo arivo ny kilao vary de jereva tena za moa tsy nanomana fa tena jereva tany za tany ambanivohitra naka tena apahany tany vary tanety tany tsy tany sakay tany tsy tamin'ny tsy vakina karatra igny tamin'ny nianatsy tamin'iny le vary tanety mbola kely
nefa tena mitovafiva ditra natratra ny orana fotsiny izy ro volana raha herinandro de efa tsy mahatsony fa mamokatra be aloha ry tena zavatra tena olona tena tiako lazana antognavana de olona mbo manana expérience olona mbo afa niaina aiza veka tena izy rehetrarehetra de ndray mitsoboka daholo tsy manenjika amin'ny président fa zava-voaka mihitsy no vary ve ondro vola roa taona averimberina ombyvozotra avy ampokany aloha re olona tena tokany de mbo amokatra monjy a Madagasikara ka zay ananantsika fanantenana hoe raha tsy amokatra an'ireo tena zavatra tena tsy hainy zavatra zany fa de forme fotsiny matena hoe gouvernement fitonana sy ny tany fa tena atra mifanoherana ny tena be da be manana expérience za nana tena be mihitsy nakivy anao hoe raha mbola atsy atao amin'ny fitondrana reo 11 candidat reo a mbo miova azo tondroena lavitra mbo niditra lalina hoe mba nandray atsehatra hoe zao ny zavatra tokony atao da ary tena marina ny tenao tena ohatra zao zao ny tena teo ny olona tena tsara sitrapo ohatra ny Karim Awad le zanaka Abdelrahman bana tena dobona nationalité izy maninona président Andry Rajoelina raha ohatra ka mba nanafatra atao masipo tena journaliste mba manana fahatrenetena reo sady ny fanatretena sady tsy manana fampianetena tsy mahay tsony vo tsy hitako tsy mifanenjehana azy fa de engany mba ivavaka amin'Andriamanitra tsika mbo iova amin'ny saina tsara sy ny tana satria raha mivavaka zo tsika any amin'ny na protestante na fiangonana zandra na katolika na maraina tseriva feno daholo na ny velany tsitsy mbo ivadika aty amitsika amin'ny sainy sasany mbo ampian'Andriamanitra zay sisa fanantenana aloha pour le moment avadika amin'ny fahamanapana de atsika mianakavy a ndray mbo mivavaka kely a ndray mivavaka kely hoe ongany mba ndesiny tolona sy 11 mba tsy jinojadana zao mba ilana zao fahatrana goavana sy zavatra rehetrarehetra zao rehefa tonga ngamba nitoizaka kely le ozy izy ianao tamin'ny gouvernement le tamin'ny hoe ahoany ty ministre fa tena tsy mahavoatemo ny zavatra mifakotsy ny rehetrarehetra tsy afaka nefa natao ty ohatra fitondrana tena hoe asa hoe nitsika niarana nanongana sy nitona sy nyrehetrarehetra de hoe tena tsy fanadinitsika na tsara na ratsy fa tena eo ihany tsika tsy misara manakavy na tsy mahavoara tena mampalahelo le tondrandra reo amin'ny baolina fa avelako kely de rehefa teo am'resaka satria tsika betsaka ny nanontany hoe de nakaiza zany ny candidat de inona zany zava-misy miketriketrehany any ity sary ty angatahako alefa ny faly zany le sary tsy metsika aloha faly ny alefatsika satria na nitanteraka février izy ireo ny sesisesy tamin'ny farany taona de nitoy tamin'ity fiandohany ty taona ity hitantsika amin'ny sary zao Andriamatora Côte d'Ivoire izy de misolo tena ny filoha Erajonary Mampianina hitantsika eo akaikiny eo akavanany Rina Randriamasinoro secrétaire général ny Antokotiko Madagasikara ny Rina Rakotoarjona solo tena ny Anjomara Rivo Baovao zay miaraka amin'ny Andriamato Andry Raobel Andriamato Joe Barson zay coordonnateur miaraka ny collectif de candidats HVM izy hitantsika eo akaikiny Jean-Jacques Ratsetson hitantsika eo akaikiny Jean-Jacques Ratsetson moa zany de avy amin'ny FMI malagasy na ny fahefamividy zao ny ilaina malagasy hitantsika ny Flomar Karavalmanina avy amin'ny Antokotiko Madagasikara Andriamato Ajonray Nanarivelo avy amin'ny MMM malagasy miaramainga eo akaikiny io Ramatoa Solombamoaka Joasy Leonoro avy amin'ny Tsaratafina hitantsika eo akaikiny eo Sitely Randrena Soloniaiko zay candidat amin'ny fifidianana farany teo Solombamoaka ny Madagasikara hitantsika eo akaikiny Sitely Randrena Soloniaiko Brunel Razafy Androfa hitantsika eo akaikiny Brunel Razafy Androfa zay sady Solombamoaka Madagasikara voafidy tao amin'ny district ny Kongo ny Solombamoaka Madagasikara tao amin'ny Biotiky Jean-Jacques Rabenrina misy ato akaiky ato aloha zany tsy hitako ty ray ty fa ny ray hitako ato zany zay eo anelanelan'le ray tsy voatongo teo zany dia Rakotoarso Fanny Albon na Ibaba zany avy amin'ny antoko politika madio sady mandefa an'le sary mihetsika ihany faly fa tsy maninona faly alefaso dikan'izay tsy mipetrapotsiny ny 11 candidat ty tena zay le dynamisme me tsy hoe vita tamin'iny volana novambra tamin'ny fifidianana tereko masakiny fa tena nampiororona mafy mihitsy ny candidat nampiororona mihitsy ny vahoaka ny ara-dia tamina ny ambesana tsy navoaka ny trano mihitsiny hoe tindao tsy avela ivoaka ny trano raha valomanana sy Ringara-Jonary Mampianina sy ireo candidat maro samihafa reo vaky ny pneu poteo ny fiarakodia efa vita tompoko le fiarakodia potehanareo ny président Marc Ravalomanina sy ireo candidat samihafa reo mbola afaka mijoro mbola afaka miteny ary tsy mitsahatra mikarikevitra ahafahana manohy ny tolona satria fomba fiteny malagasy ny hoe tsy indray mandeha kory ny mantavary de andevo tsotro be ary tsy manta le varytsika tamin'iny fa masaka fa zao ny kinendry ny sasany rehefa mahazo fahefana de zao na inona zavatra mitranga
na tsy amin'ny fomba ara-dalàna ary ka zay ny ahafahana miazona an'le fahefana de nataony izy menakavy nandady izany atrany amin'ny androm-panjakana na ampiasany reo olona rehetrarehetra zay nomeny fahefana sy nitendritendreny na nolanany any lalàna rehetra zay tokony lalàna tsy tokony na olana ary tsy tokony nydinganina fa nampiarina kanefa de zany zavatra mitranga de na nisy kandidana ratsy ary ny tsavona tany ivelany tsy nirarahiny izy menakavy zany na de zany ary any ambarany lalam-pifidianana mbola hoendriky ny tolona sy ny fanohizana azy depute Todsoa Andriamampandry ny fivorenina ataony kandida mino ah depute Todsoa fa ianareo ihany ko eo anivon'ny solombavambaoaka ianareo ihany ko zay atao anatin'ny vovonana iadiny lohan'ny antokotiko Madagasikara de mba manana fomba fijery amin'ny anohizana ny tolona sy zay verina farafakeliny alohany tena hitenenan'ireo collectif de candidats ny heviny de hoy hoe mba manana ihany am'izay mety sosikevitra na mba mety io fiomanany vaoaka sady ny andraisana sy anohizana izany tolo zany depute Todsoa. Ia marina zany ary eto dia tiako tsipihana fa ny fanjakana azo avy amin'ny tsirariny ny fanjakana tsy nanaraka ny ara-dalàna dia tsy maintsy horava na hoelana hoaingana ry vahoaka malagasy. Ny tena tenenina ao anatin'izay dia beta be ny kamantany ny vahoaka am'izao fotoana zao faniry hoe inona zany tena papaikady anohizana ny tolona ary ho amafisina le voalaza teo fa ny toromarika rehetra nge de nandresy ny collectif de candidats na ny séance fitopolo isan-jato mahery nge no nanaraka ny tsy mifidy ka raha milaza fampandresy ianareo ampandresy amin'iny ny ikanareo nanao kompisoroka fotsiny nareo tao anatin'le izy fito isan-jato fotsiny no ny fidy tao anatin'izay ary mbola tao anatin'io ary mbola feno osika sy alabato no natao tao anatin'izay mba tsy lazany hoe nabotsina le taux de participation ary jereva raha resaka ny filora vanomany ianao mbola betamika no ny fidy azy nahazo 5% izy tao anatin'izay itikanay dia fampisehoana am'izao tontolo zao zany fa manana ny lanjany ny collectif de candidats akoatrin'le anankiray ary hitantsika eo miteny ianao Karim Wade ao anatin'le izy ny olona misaina ny olona manaja izany hoe lozika politika zany ny olona ao anatin'le izy ary jereo fa samy hafa misy koa renge ny azy nge ny Karim Wade nge zay manana double nationalité frantsay par filiation azy zany hoe nisy razambe tany nolovaina de tena hoe normal izy na mikoky an'izany ao anatin'le izy nefa ny alana zany ny esorony zany fa hoe hijanona izy am'ma sénégalais azy fa le atsika le milaza azo filoha le misoratena tova tango sasalamy filoha par naturalisation ke izy no nangatake tao anatin'izay de tsy menatra fenao sao zao lasa lesona lehibe niseho teto a Madagasikara mihitsy ny sava mitranga de nitafy ny teny amboniny tany mba mampiany Sénégal sokatra ny masom-panahan'ny olona zay nge le izy na miresonytsika grâce am'le collectif na miresonytsika noho ny le modely men'ny collectif de candidats tao anatin'izay ka na tiana ka na sy tiana dia marina ny teny honorable teo fa nandresitsika tao anatin'le izy nandresitsika tamin'ny fisehoana zay nataotsika hoe lesona ara-demokratika nometsika ary laritsika ampamendrihana taiza eraky zao tontolo zao latsabava nge rarakivy nge ny an'ny ivelany laritra fa nanatody ray ary tsy nisy vaky taiza nisy tolom-bahoaka nyrosaka dalambe ka tsy nisy hoe vaky ny épicerie vaky ny botiky nisy an'izao ndrotra vitany olona nge nanao an'izany maintrano hoe afaka natao nge zany fa izao tsitsy olambotsika fa no tsika tampisainana ampamendrehana satria tsika mitarika vahoaka vahoaka sika nanome modelitsika ho an'ny firenena nefa tsika nanao ampamendrehana reny ny nanaovana tsika misy sainany reny ry vahoaka ka mity taonte am'izay de amin'ny endriny hafa no anaovantsika azy zay natao hoe azakivinareo tsy mipetrapotsiny akory ny collectif de candidats sy ny flora valomanana fa fantatsika tamin'ny terinandro ty de nisy fivoriana grand complet ry zareo teo naseho atsika grand complet miraha ina ny collectif de candidats am'izao fotoana zao
miaraka amy solombavamboaka maro na vampitimo na miavatoro na mmmm na iza ao anatin'izao ka tena teninantsika dia omeko sombony isika satria tsy mahazo menany zareo koa ny paikady rehetrarehetra fa nysombony azahotsika ny fahefana mba hiverina amin'ny vahoaka satria eo efa tapitra ny manda ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina evo tapitra tsy oela koa feno 5 taona ny solombavamboaka de izao ary araka koa ny fifangatahany firenena mandroso indrindra fa ny amerikanina hoe aloha milatsaka zany ao anatin'ity sady élection de proximité ny fifidianana maira sy ny solombavammanakaiky vahoaka eny fotony de zao ry vahoaka zany de izao araka nyfangatahtsika koa de zao oatrehany izy oatrehtsika am'izay izy de zao iatrika tsika ny fifidianana zany na ny solombavamboaka eo zay tokony ho alefa aloha na ny be ny tanàna maro isan-karazany sy ny mpandrotsaina zay efa lany ao anatin'zay indrindra de alefasony lalàna ao anatin'izay ary io ke zao mety mbola laloviny io ataony tapds io de taritaritany satria eny fa tsy ho azo mihitsy ny be tanàna maro eto madagasikara indrindra fa ny ambony vohatra sara amin'ny Antananarivo renivohitra grandeville fa anovony lalàna fa tsy afaka erany de ny lalam-panorenana zay miteny fa rehefa tapitra ny solombavamboaka dia tsy maintsy 1 andro na 6 andro farabetsany dia tsy maintsy atao zany fifidianana solombavamboaka zany ka izao ohatretsika zany fifidianana solombavamboaka sy ny fifidianana maro zany ry vahoaka nanaovantsika azy de izao sombony anao nomeko ao anatin'izay ikambana satria fantatsika teo nanana eritreritra ny collectif de candidat fa hitambatra anoerana am'izay miseho azo mafy ao anatin'izany mita be tsy lany mamba tsy adala ny taony no ny tenan'izay ohatrehany izy dia hitambatra ka candidat tokana no eritrerititsika ho atao amin'ny fifidianana solombavamboaka ka ny collectif de candidat no nonovantsika azy mba irovantsika zany hoe mba ho tandalàna ny firenetsika sy anaja ny demokrasia dia izay no eritrerititsika zany ao anatin'izay fa rehefa marony isitsika ny solombavamboaka ireo nivon'ny antemera pirenena rehefa tsika mahazo ny majorité de atsika no mahazo ny premier ministre ny gouvernement ary manangana ny gouvernement sombony aloha zay sombony zay de tsika zany no mitantana ny gouvernement de ny raiky ko rehefa maro tsika nivon'ny antemera pirenena de hitatsika fa tsy ara-dalàna sy tsy ara-drany le nafolo azy satria vazaha izy zay voasoratra anaty lalam-panorenana ary ny faharoa nonosika maro zay hita pirofo de azo ataony manao ny motion d'empêchement mifanahana zany mieritreritra azy ho folo zany rehefa maro isa zany ny solombavamboaka de afaka manongana avy hatrany ny filo sationany zany ho fa tsy laza zavatra fa zay fotsiny aloha no miako aminareo ry vahoaka mba afahatsika na hoe maka heritena sy afahatsika manana finoana ndray sy fanantenana hoe ay ve mbola manana fanantenantsika mbola manana fanantenana be tsika ry vahoaka sombony zay ary ho alaitsika amy resaka tena hoe ara-drariny sy ara-dalàna ny fahefana satria fahefana de verina amin'ny vahoaka zany ao anatin'izay ka am'izany kosa ry vahoaka rehefa tena hoe irotsaka isika de oka marina fa tena tsara le hoe fitoporisan-dato mahery tsika 5 tsika no nanaraka ny toromarika hoe tsy fidy fa rehefa hoe ifidy am'izay tsika de farafa kely mba sy foizatotsika vahoaka malagasy ny mirotsaka ifidy ary rehefa mifidy tsika de aloha tsika tena niaro ny zoatsika hatramy farany zany hoe isaky ny bureau de vote tsika de erovantsika hoe daholy ny safiditsika ny fanaterana azy any amin'ny toerana maro isan-karazany de ho arahantsika fa rehefa ataotsika zay tsy afaka abitiky reo tsy afaka manodiny reo ary be amindreo honginy no efa leo reo préfet sy ny chef district sy maro isan-karazany reo efa be miandry akery-toany ka io zany de tsy vitan'ny C11 reza tsy vitan'ny solombavamboaka rery efa manao ny paikady ny C11 ny collectif de candidat sy ny solombavamboaka fa refa manaraka zay toromariko zay koa isika vahoaka hoe mifidy tsika de tsy avelatsika hoe mifidy fotsiny tsika de mody de any an-trano de matory amin'ny alina fa tsy zay ty fa navota pirenena zany ty
fa tena hoarahantsika mandritry ny andro amanalina ny fifidianana zay nataontsika latsabato zay nataontsika hoe aiza ary atsika sary soatantsika tsara hoe ton bureau de vote x 1 2 zay mahaproximité azy élection de proximité manaraky fotony satria hoe itsika mihitsy fatatsika no mifidy am'vantana ary fatatsika le olona mirotsaka sy le olona mifidy sy le paikady entiny zay mety zay indrindry de hoarahantsika fatatsika ny tranony olona zay bibevinano atan'ny fokotany zay misy atsika na se fokotany io na iza de ho hitatsika no novana azy am'izay fa tsika kinona maro anisa ao anatin'izay tsy afamikofoka intsony reo de zay zany a no angatatsika voaka mino a fa tsy sarotra zany ry vahoaka mba miaro tolokely tsika zany ray andro amin'io élection fifidianana zay ho atao io ary tsy zakany ambavafony reo zany tady toy zay rehefa mitambatra tsika ao anatin'izay a de azotsika ny maro anisa de eo am'izay tsika isika an'izay no mitantana sy mitantana ny baolina zany a ao anatin'izay satriana zay tsika koa mbola tsy am'misy satriana zay fa tsy metsika daholo fa zany afafantaritsika ny amin'ny hoe satsika conscientisation sy sensibilisation fanentana zany no atao voka hoe miomanitsika de so zany tsika de efa mijery ny ralina rehetrarehetra hoe mba misoratra any amin'ny lisy mpifidianana manara-maso any amy ralina zany tsika no mijery tsara mihitsy ova ny anaratsika de soatsika zany mbola amy 15 février farany izy koa tatsika anarana sy jerevatsika izay lisy mpifidianana zay ry vahoaka malagasy itoky ty hoany fotoana ho avaditsika ny pejy ao anatin'izay ary mbola verika any fa era-tany ny fanjakana azo tamy tsirariny ny fanjakana azo tamy tsy ara-dalàna fanjakana azo amin'ny alahelom-bahoaka fa fanjakana naory vahoaka dia tsy ho maintsy ho rava na ho vy na ho vato zany hoe isika io zany androany vao manomboka député totsosy député rastany sy papakely fotsiny sy fiomanana inona rosony député todso iny mbola maro be ny zavatra azo tsika resahany fa mbola tsy afaka amresaka zavatra maro be kotsika satria misy anjarany ny eo anivony collectif no miresaka azy misy anko re solombavimaoka mivondrona ianko no miresaka azy ary de ho avy ny fotoana zany eto amin'ny fandaratsika tsy solombavimaoka avy amin'ny antokotiky madagasikara irery ihany hita hivahiny eto amin'ny fandaratsika fa misy re solombavimaoka avy any am'ireo vondrona samy hafa de hitanareo araka zany a fa na ny akanjo nanaovanay ary de napetraka imoramora ndray aloha zany any anaty armoirany zany le akanjo menamena misy soratra miara-manonja satria mba ahafahana mitazona an'le esprit sy le principe ao ny député todisot eo zany a sy le fanoizana an'le tolona de fotsifotsiny ny akanjo zany atao anatin'ny fandaratsika fa rehefa tonga ny fotoana rehetrarehetra zany dia fatatsika ny aminy hoe manonja rak-evitra tsika ary manonja makany am'le fandresentsika fa raiso sy taterao araky nyzay mety tandrify atsika de mila mivonona sy miomantsika zany mame aina an'le fijoroantsika isaboky tany teo de zay mihitsy député andrena sosy tansilasy no tsara ihany ny anoizana satria raha ny zava-misy am'izao fotoana zao a ny refonty a de vita isaky ny folo taona iny a de hevitra be mihitsy ny refonty iny teo hoe tena ara-dalàna sa tsy ara-dalàna iny refonty iny tena refonty total sa refonty partiel zany hoe tena fanavozana akapo be any mihitsy ny tany fotony sa fanavozana tamin'ny ampahany any satria natao hoe refonty dia ny tompona ndraikitry ny seniny manantona isa-tokatrano ary dia mana voatanteraka ny lista fa tsy misy brouillon lista ralina ny raisina intsony de ny ralina indray a dia ny olombelona olo-pirenena zay a manantsona tonga taona tokony ifidy no manantona ny fokotany ka tsara ihany tondrana fanazava-kevitra député rastany ny amin'ny andraikitry ny vaoaka satria nanatsitika ny député todisot teo hoe mila miomana zany e dia ny andraikitry ny vaoaka angakaingana député rastany fa tena ho tsapany vaoaka malagasy ny amin'ny hoe ka izy ty tsy adiny collectif irery ka izy ty tsy adiny solombavimaoka mivondrona irerina adiny cellule de crise na ny ray aman-dreny ara-drazana irery na ny tanora zay mety mitambatra amy fomba fanaovana politika vaovao fa tena ady ny olo-pirenena ray manontolo mihitsy mba amerenina n'le madagasikara ho an'le tena fiandriana sotranao tena marina zany le lazany honorable teo za zao nahita le sary teo de hoany zareo tenanao le nylazako anao hoe tsika nandresy tena matory ara-dalàna am'le 70% 75 hoany zareo zay nanao tsy nety tena tatazy le famaky hatreo aloha
vao mahita an'izy zao de efa inona ndray re marary ny kibony hoe so de afa iomana inona eo izy de efa mampirapaka azy hitanao zay le zavatra tsy azo amin'ny tsirariny tsy tranquille ny eritreritra vao mivory zao no candidat misy manantena fa io koa izy de efa mampiasa conseil de gouvernement mampiasa any amin'ny atoko misy azy inona ndray ataondralahy inona ny zavatra mety hitranga ao ka zay ny zavatra ataoko hoe oka rehefa tena tsy mampilamina ty mandeha amin'ny zavatra tsirariny ty de lazanao teo hoe anytadrivony vahoaka aloha satria miandry tsika mbola mivory mbola mamolavola mbola manao zay paikady no azy candidat ka mandra-piandry azay fotsiny a de parapatonga le 15 moa le dinga voalohany tena zapetraka na ny ankizy na mpanampy na ny zanaka ny rehetrarehetra andana ngaveo a zay ampitaona andana contrôle andana manoratra anarana atsika mako raha ny marino ny anarana io adidika atao kapetraka amitsika tena mpitolona na ny distime na ny fokotimy rehetrarehetra isaka amin'ny fokotany a zay ny zavatra angaviko azy raha ny arrondissement ako andana jerevo tsirairay ary taire le olona ary mamoaza fotoana mihitsy satria ainy ray manonja ady angety satria araka amin'ny falazan'ny député honorable Toditsoa teo ao na amelesantsika azy satria tsika fa tena lalazako le 70% raha araka amin'ny firesaka 75 miantombotra satria na firafitra ny gouvernement na fitonandrareo miamitombo be ny olona tsy faly amindrareo ka lasa hatrany 90% ka raha tsika reo tena tsy matory manoratra tsara manaraka amin'ny zavatra ritritra de mivoakatreo ny toromatrika nataonao azy candidat tena mianja anjeo reo satria raha nataotsika zao teo de nindry zareo mako tsy mbo manara-dalàna izy fa ny azy de inona moa tena vola atraiza angamba ny hery vola foana ny vidianan'olona ahatra tena tsy mandeha de tena raha vao mandeha de vola no paika avaloha am'izay le olona raha olona zay vola fa ny avy ny taranaka reo zay rena satria hitatsika zao tena hitatsika tamin'ny fividianana iny ninina ataona ninina ty lalàna izy tokony anara-dalàna tonga de nidigana fotsy tsy raha zay lalàna anao fa zay mampetitety ny sainy ataony ka tsika tsy anaky an'izany tsony vao itsika amin'ny fahamarinana hoe nda marino ny anarana da misoratra anarana tsika mianakavy ary efa tonga fotoanandriny aza manaiky fa andaola tsika mianakavy satria tena be da be mikimaky ataony le manao ny précoce manao ny karatra ngasana mbola mipetraka ny karatra amy zahatra fafanao mpikaratra samiko satria le olona tsy mifidy teo sy ny rehetrarehetra raha masendrareo de le karatra mipetraka teo be da be mipetraka tsy mifidy inony zay tsy naka azy raha masendrareo ndray de indray nanambaran'olona kandro sandoka tsy mifidy ka zay nataoko hoe ajanona am'izay fa tsika tena fa vondre mandivy itsika de mbola fo mifanondroany fa tena misy manantena fa tena samy efa kivy samy mijery ny hoavin'ny taranany daoly fa raha mbola reo nandratsika hitondra tena zay nataoko anao fa kisitra angetsika zao fa tena hoe tsisy le afaka baka tsony molina ndray manaraka ao zany noho izany aza manaika atao zay mba tena matsy azoan'ireo mihera be dabe ataony zay tsy azahoan'ny député be dabe satria le député zany raha no hitany tamin'ny mandat voalohany zay moa de tamandah fahandroany de tena amin'izy de anazo maronisy tena zavatra tena hitanao hoe député mpanohatra zay mivoaka foana satria zavatra lalàna ohatra fotsiny zao eritreretana ohatra ny téléférika téléférika tsy hitondra zavatra ho amin'ny firenena jereo ny bus-classe ary tiana taona zara raha misy olona 15 000 de ohatra de 1500 ariary frais tsisy raha tsy olona telo efatra indrindra fa ty zavatra mandeha 20 km 21 km par heure eny ambony eny 7 000 angeny any ivelany zao ny portion nataoko 2 km aiza natakara revirevy tena hota hoe revi nataoko sanatry zany tsy manambavy revirevy tena zavatra tsiny zany ve na hitrosatsika vola fa tena zavatra tena ny averina ihany raha tena olona tena anao zavatra reo tena famokarana ranga atao olona capable ary olona tena mokatra raha tena zava-misy eto Madagasikara nge lazako ombiany isaka amin'ny teny fahita lavitra de tena hoe ao anatin'ny telo taona nge Madagasikara olona tena voninanarina firenena de fa mahavatsana eran'ny Afrika fa tsitro rery fa ty raha mbola mitoy akatsakaravarana maty atsika mianakavy ka noho izany andana mirodorody raha pitso aza mandry manany mba valoza ny tena mifandimy ndao noratra anarana jerevo ny lisy-pifidianana jerevo daholo ny zavatra rehetrarehetra ary tena omany zay zavatra hitanao satria le izy hitako ohatra fantatra daholo angeny tena
ndray toka am'zareo ndray petsapetsy de arao masy tsara mihitsy fa misy zavatra tsy manjary ataony ny tsika tena tsy hoe falenjena adalàna fotsiny iny zareo fa ny tsika am'fahamarinana rehefa manao am'fahamarinana tsika apitsy ny tara ampian'andriamanitra fa tsy maintsy lasy tsika ary tena lasy za mbola manantena be hoe raha ohatra ka mitindre mantity tsika mbola tavozavoza mbola mety ataovany tosika inona tosika fa tsy famokarana ataonao fa mbola tositosika mbola vidina am'izay de ho maty ny taranatsika lasa tena tsisy eto ara tena hitanao amin'ny Facebook sy ny tany asa na mana efa anepasana ve ny olona tsisy trano anepasana matory any mantsakafo de any ve de mbola eketsika ny malagasy mba hatongava sainy mba atao valala be mifo am'izay ka zay ny zavatra atao ve mba tena manana koratsika ary ampivavaka sady ampiana hery fa tsy vitana vava fotsiny resitsika reo ary miagaga reo eny tsy ampy ny fotoana fa tsy maintsy ho resantsika ny resaka crise post électoral ny Comore any enjana be ny Moroni am'izao fotoana izao io resaka ny Sénégal sy le Karim Wade io resantsika satria vokatry ny zavatra nataon'ny collectif de candidat ka hita n'izao tontolo zao hoe tena rehefa lalàna tsy maintsy ampiarina ary le resaka sincérité honnêteté éthique zany daholo nampiariny Karim Wade tao anatin'le izy satria ho président ny république zany andimbony anarandray ny sasany vena andimbony anarandray satria zany Abdoulaye Wade zany enjana be zany ny farany diplômé tamin'ny filoham-pirenena teto Afrika ary olona nandady tamin'ny fomba fitantanana tany Sénégal niomana hitatana firenena be ny tanàna tao amin'ny tanàna nisy azy no tonga filoham-pirenena ary modely taty Afrika ka rehefa andimby an'izay de zao mila fahadiovana amin'ny fanaraka am'izay ihany koa zanany ka na tsy afoy mahafinaritra aza le zom-pirenena frantsay de zao malona ny tanindrazana satria zay fitiava-tanindrazana voalohany indrindra tsy mamparinina ny ekena ny lalàna Gabriel Attal koa moa zany prime ministre vaovao dongadonga tsara mampiatra lalàna aingana miaraka amin'ny Gérard Darmanin zay ministre ny intérieur ho resantsika zany rehefa tonga amin'ny fotoana fa petsaka ny zavatra ampitaitsika vaovao fa isika moa zany fo le fotoana androany tsy mbola hitazona hatramin'ny telo sika satria mbola petsaka ny zavatra ho resantsika ity-tsika mbara koa maro be fa na izany na tsy zany aza dia efa fantatrareo zany niendrikendriky ny fandarantsika fa tsy maintsy hitondra fanadiadinitsika ary mandray ireo namana vahiny hitondra faneho-kevitra ary andray ny antsoatarybe atsika rehefa tonga ny fotoana hahafahana mandray izany fa ny tsolo-mavambaoka de miasa ary tsy vitany manao asa politika ihany tsy vitany manao ny asa ma olo-pirenena azy eny amin'ny fiarahamonina mpampianatra mpandrara mpanasova-oka sy ny sisa fa manao ny asa ara-tsosialy dia ny député Todsoa fantatrareo tsara fa anisan'ny misehatra eny anivon'ny fokotany eny mbola miazakazaka tonga teto mahagagany izy ty fa na maraina de mbola miazakazaka mandeha mamanga ny député Todsoa atoandro ihany koa de mbola miazakazaka ihany koa zay avy amin'ny moto mihitsy mbola tany tambary satria andro fambolem-bary zao député Todsoa efa maraparantsika tsara ihany angamba satria mety miaino atsika indray mivahoaka eny angambany efa miparitaka be ana tambajotra sosialy ihany koa lay zava-misy na ratsy aza ny lalana ianao moa zany nandeha moto fa efa tsy vita tsony mandeha fiarakodia manodidina Antananarivo ya novantsika kely zany ny style aloha androany mbo ataontsika ty amin'ny farany dray zany ny asa sosialy zay natao zany tamin'ny terinandro ty ka vo teo mihitsy no vita io zao zany de ho hitatsika vo nalefa tamin'ny Facebook tena moa de tatsaha de tena miny le maky gabely tsy mitantatra sy teny amin'iny laniera eny mbo manarina teroko io zany ny tena no ny jinjavary de ny taona de ny velivary miaraka tamin'ireo tatsaha tena moa dia tatsaha iringiriny zanaka tatsaha ary tena hoe misehatra misy ao anatin'izany ary manampy ary nanampy ny tatsaha moa ny tena ary teo ny fanampiana ara-pitaovana teo ny fanampiana ara-bola eo ihany koa moa ny tena de nijoboka mihitsy miaraka tamin'ireo tatsaha mamekika modely hoe na de soloboboaka ny tena zany ilaina ny fanaisentena ilaina ny fiarahana amin'ny vahoaka na vahoaka madinika izy na inona ary ilaina ny mba fiarahana amin'ny tatsaha
tahaka izao fa zao ny irain'ny voaka zany a tao anatin'izay ary voandroany mihitsy zany io a lasa teo aza ny orana tamin'ny manao zany de tena alina tamin'ny maraina mbola avy ny orana ny tatsaha zany ary faly ny olona ary beda ny olona zany a dia inany iambotomita sy ny besata dia zay nytetakana bis nandeha tonga de nijanona daholo a de député de nakasary daholo ny olona tao anatin'le izy tena hoe olona fitena hoe olona amanarivony a bloqué mihitsy zany nidigina botomity ny faniry teo amin'ny asasakadiny teo a satria faly ny olona nahita ny tena ary tehaka ny vahoaka ary napetsi-po ny olona zany a ary tsy vitan'izany moa fa tena moa teny dia zara koa ny calendrier avy amin'ny flora valomanana zany a ho an'ny olona rehetra zay nandalo tao anatin'izay a ary misy koa zany a ny fiarahana etaeta miaraka tamin'ny olona rehetra na izy ka teny amin'ny arabe natatsa izy natatsa miaraka mijitavary tamin'ny tena zany a de nisy ny fiarahana ny sakafo androany tao anatin'izay a rehetra zay fa dia mankahery a ny tatsa rehetra zany a tao anatin'izay rehetra zay a fa tena hoe nafinaritra le izy a ary raha mbola eto ny tenako zany dia manampy ny tatsahatra any areti nanavako antsoavo ho an'ny mpitondra hoe ilaina ny fanampiana ny tatsaha tsy minakanina ny olona ianareo mpitondra reo raha tsy noho ny tatsaha fa mba jerevo eto zany de tsy mitsy eran'ny madagasikara ny olan'ny tatsaha dia eo zany ny barary asio zany tsisy mihitsy raha misy ary de atsarao iny amin'ny lelemaky gabetsy mitatatra iny zao sy laniera iny mbo manary iny Antananarivo sy ny manodidina rehetra nge lemaky betsy mitatra sy laniera no sopitra ny vary de amboary ny canal fivezivezen'ny rano sy ny fidiran'ny rano asan'ny ministera nge zany asan'ny fanjakana asan'ny apipange zany fa de ny tena solomboakana hoe miaraka amin'ny tatsaha no manao azy zany de mampanay nareo nge manana budget ao anatin'izany de hitantsika teokamba zany moa fa dia sady mbola nanala-tsikafina ny tena zay tena hoe mibloqué ny rano zany a de mbola niara nanala-tsikafina tamin'ny tatsaha zany a vo maraina be amin'ny firy maraina ka hatramin'ny firatandro zany a no vitsy zay ka dia misaoritra an'Andriamanitra zany fa dia fararano eny aminay eny ambomanarina am'zao fotoan'izao dia miraba ihany koa zay efa napekabary rehetra ary hoan'izay mbola anao amin'ny tierinandro ty sy amin'ny gerinandro a dia mavitasoa zany nareo ao anatin'izay farany dia misy tseratra tsy aritro efa niteren'ny honorable fa dia ho alefatsika eo faly fa tena tohana ny fo a fa de misy olona namatsika avatsika faniry de zao tsy manana trano maromaro de eny any naty fasana any amin'ny fasana zany izy a no misakafo a no milalao a no matory de ao izy menakavy taizany isan'izy zao era-tany nandritry ny tena amin'ny empolo taona ny fahaleovatena de zao eo amin'ny fasana no mahandro zany hoe miaraka zany ny velona sy ny maty zay sisa le am'zao fotoana zao de zany ve sisa tena ontsa ny fo tena ontsa ny fo marary ny jejereo any am-pasana ny olona no matory zany araky ny teneniko ary omby enombena ary averiko foana le izy hoe na ny tsy fandriam-pahalemana ary am'zao fotoana zao de tena manahirana mihitsy am'zao fotoana zao indrindrindra fa eny ambomanarina maika moa zany fa any amin'ny faritra eny ambomanarina zany na eny an-dalana ianao na any anaty fiara ianao na mandeha tongotra ianao na atsaha ianao na ny tanàna ianao ny vakitrano mangony fotsiny any naty bibisy ianao raha maty ala anao zany io a de io mbola mita tena zany ianao hoe alain'ny olona ny taolam-balinao de zao zany ny vela sy maty tokony tsy araka tsony zany fa eto Madagasikara zany dia iny ny pirofo fa de tena hoe tsy mana kely ofana ny vahoaka dia any ambony fasana ao anaty fasana eo marabara fasana no mahandro sy matory ny vahoaka tsy malahelo ve ianareo mpitondra ao anatin'izany na zany sy salaminareo vao mahita an'ireny a dia atsipoko le fahefana indrama hoe tsy vitako ty tsy mba milatsaka ve ny ranomasinareo tsy mba ontsa venareo am'zao zavatra misy am'zao za tena nytomanina etan'iny faniry ranomaso indry repretandrazana amiko anaty fasana ve anao eny ambony fasana no misakafo sy matory zay sisa mafia ary zay mbola ijoroko za manokana ho amin'ny fanaovana politika ary tsy anaiky lembena ary zay nisorako ny collectif de candidat sy ny flora valomana indrindrindra zay mitarika an'izany hoe mahiresy ianareo ao anatin'le izy
andamosonareo ny vahoaka malagasy izay solombavam-boaka miady amin'ny zavatra tsy mety ohatra zao miady amin'ny tena hoe amin'ny fahantrana fa zavatra tena hoe tsy mety zany hoe ny velona sy ny maty de ampiarahana indray a no ny tifisina eto Madagasikara sy tsy fahaiza mitantana sy ny kolikoly sy ny kabraraka raha zay resaka kolikoly tsy fahaiza mitantana kabraraka zany lesona be sy pejy lehibe mihitsy raha igny fanjakanina nandritra n'le 5 taona voalohany mbola ty resaka nintsika satria raha izany resahantsika satria nisy vary mangatsika ty mbola hoavy James Field ny vary ro tany Mahajanga ny zava-misy tany Tomasina resaka corruption daholo zany tompona andraikitra maro ny tany isa hafa tany mbola iresaka nrarahana anjory be koa tsika fa hoavy ny fotoana mazana be ty anjory be ty amin'ny lalan-dratsy sy amin'ny resaka kidnapina sy ny zava-misy any toerana fa mbola mandamina kely azy tsika fa tena misy zavatra goavambe tsy maintsy resahantsika ny zava-misy any anjory be any am'izao fotoana zao fa député Rastany ny eny amin'ny fasany iny resahanao iny de nyresahan'ny député Todsoa teo fa eny ambony fako nge misy mivarotra ary fe mifakotsika zao tandrifitsika ato ato amin'ny 5 metatra miala mivavahaditsika ato 2 metatra zany be loatra fa 3 metatra fako tsy fakahitana de tsy fantatro lo hoe tranquille ve ny conscience an'le rangahy teo aloha le hoe atero ty amiko ny fako ary raha ohatra ka tsy voaroka ny fako zany responsable amin'ny fako mbola nahazo promotion politique indray izy am'izao fotoana zao lasa tsara toerana ifehan'ny resaka fanajariana ny tany eto Madagasikara nandeha any député Rastany teo de voaniditra teo de tena nitarainy hoe tena tserany any ary tsy vita n'le hoe feno fako ny tanàna fa rehefa avy tahaka zao ny fahavaratra dia mitondra loto mahatsiravina lay fako ny lalana ratsy de miangona lay loton'le fako ary le fako raha teo koa mavesatra de vao mainka miparitaka de zay le tenintsika mbola mendrika capital atanina revity de zay reny zavatra ny ainana tena alika ninona misy olona ara mitady député Rastany de enao mihitsy miteny io inona le zava-misy tamin'io député aloha fa loto koa de resana aloha fa tsy hoe lasa any amin'ny fanajariana ny tany any de ampanginina any ty resaky ty azafady tompoko député Rastany raha jerena teo ny teneny hita tamin'ny fahita lavitra ny tenenina lefa ny honorable Todsoa teo any amin'ny Facebook de tena marina tena mahakify tsy tehiteny any nefa tena amin'ny aditsy andraikitra de aloha teny any fa tena mahojeran-tany tena ny olona fa efa any amin'ny zavatra tsy eritreretana tsony mifandrosoana ny tsika rangamy verina tena hatrany amin'ny 400 taona angamba mbola hatramin'ny taona taloana tsy le fako fa le fahafatesana atao any pasana tena faran'izay tena tsisy tena voalohany fa zao de tena afazena ataoko fa miverina zero aiza le marodefina ataoko teo hoe afa tsisy afaka va zero efa miverina any amin'ny zavatra tena tsisy de reny tena famoainy zero fa tena tsisy ilana azy tsony le tsika malagasy nanaovan'zareo azy marina ny teny honorable raha zanareo reto mbo olona miteraka olona manambady olona mbo mianatra tenareo ny jereko de tena asoko ny akanjoko asoko reny ny rehetra io eto an'izay mbo olona mahalasa azy de le fako teo moa hita le fako teo ny zavatra tena songady mangina raha mifako eny amin'ny arrondissement tompoko de raha lana sary de tsy hoe fangala-baraka fa tena betsaka anakaroa ihany nitsongako ary tamin'ny andro avorana raha nasainy ry amin'ny FLM say fitsika ery amin'ny bibilava riakatso amin'ny vavaka fa tena ampiangonana rangady tsy ambato maro ka io amin'ny bibilava io amin'ny bibilava miakina io amin'ny 2e arrondissement tsy maha même ataoko 2 mètres raha toa fiangonana antsana manelanena an'le fako sy fiangonana fako re tompoko zany lalitra de ao anatin'ny patena maimbo tena hoe zay akoatran'le ohatra hoe matorany fasana za mividy boekena efa nitapatapa teo amin'ny za tsy de resaka be fa io ny zava-misy mbo mangavy ary tompoko mbo olona tena ry olona mpivavaka ihany mbo afondra io fako fa tena mandava taona fa 3 taona any nangavy an'io tamin'ny tsy tonona anarana tamin'ny mbola lehibe tao amin'ny fivonona lehibe samva mbo afa nanatona indroa ihany amin'ny madepute fa zay moa rehefa depute atao mpanohatra angamba de tsy inona fa tokony mbo afondrao io satria tena andany nareo mbo mivavaka eny nareo amin'ny tompona andraikitra zay mbo akaiky eny akoatra ny depute nda mbo mivavaka eny analady de enareo mifofona maimbo ao am-piangonana paripavava de enareo ny lalitra tsisy iainana fa mipopoka ny olona fa mitondra fipahana kely daona za mividy mendrika ampiainantsika malagasy okare tena mahamenatra de fandro indray aho akaiky ny tranoko eo am-bopo eo akaiky ny tranoko eo am-bopo
tena lazanao tena misy garazy akakeo nytanena le rangabo rehefa nytenenina de otra sorena be le olona hitanao fa voany tena intimidation sa fa fampitahorana hoe sao de ngiadra sao de vono vavadiny io mivavady io vavady manara makatra foana isaka mivoaka ny tomobile vao mivoaka le tafavoaka ny tomobile no mifako bloqué mifako ny vavady nefa ny andafy am'zao tsika am'zao tsika miteny bloqué ny lanezy ny tsika ndray bloqué ny fako tomboatra hoan'ny tomboatra hoan'ny any io reny tomboatra atao amin'ny fivondronana tsy mampanina de bloqué notrany hoe izy de akaiky de tena fako de tena maimbo ary eo kakeo ny trano amin'ny alina tena mozy andao zary tena lasa mifindratorana mihitsy tena satria misy zanako kely asmatika de tena tsy mahazaka lely izy de zao ny aina amin'ny malaka zao de mbola mendrika ry olona tsy mila manao publicité tsy mila miresaka sy ny tariny de zao veny de mbola tena marina efa tompony tanàna volomboasary marina tena raha tsy meny olona vato izy raha tena tamin'ny fividiana teo iverenako kely raha tena mifahamarinana ange satria anazy zao tao amin'ny bureau de vote tsy ny tariny 7% nge nahazon'io présidente kely tena satria isaka manontany tsy iverina kely any ambanivohitra rehetra taty aminay dimy taty amin'ny fa de nikoflenjenana de zao ve de mbola dongenareo any le place efa mampitorony olona tena fa mamono olona efa mampizavatra maloto sy ny tany marina raha io anatrian'Andriamanitra natako mahalombelona fotsiny ana tsy tranquille ny eritreritako de io eria nanina zao tsy nalako satria ninao de tena eria mpampianatra eria mbopo de tena tsetsa io lalany io aloha avenako fa ilalany io nge ailika any foana fa tsetsina nge lalany naliremba fa tsy asa andehanany tobilita no milika tonga aty de alao de ohatra zay koa ny any am-bopo akaky cité mpianatra mihitsiny tena takona le lalana tsy afaka midina tsony loto manatra nefa de mpianatra hianatra amin'ny université tangebo mijery université n'olona any anany infrastructure n'olona any ivelany tena tsy mampitovolakatra manjandra fa mampitovy aninona rehefa de tena inona ny eto Madagasikara zany vera olona de mbola iainana ekeny sainareo raha za aloha tokony tsy tabataba tokony tsy anenjika fa de tena tsy ampitsarana zareo de alefasiko nge faly le lalana teo ino ny tena zava-doza be faly le lalana kely ambopo io lalana efa teto aminao teto intelo mitabataba alohany anaovana lalana hoa zay ny zavatra mahavoan'ny lalana era Madagasikara jerivo nge raha misy assainissement jerivo le fanarina rano le assainissement canalisation fossé-maçonnerie anarina ny rano fa raha tsy vita rano io de zao no nataony atreny ambopora angaty efa telo volana afa nitabatabako ndimy angamana avenako teto ao anatiny dimy volana bloqué io lalana portiona 500 mètres dimy volana anaovany azy de zao nefa le lalana mbola ao anatin'ny reteny de garantie de tsy ampanaovandra aloha anao nanapa-mirenana azy de tena saika ataoko ihany nefa izy mbola tsy ao anatin'ny lalana fa aloha rehefa tsy vita ndre 11 mois nanaovany azy aloha manao keto manao tsy hoe anam-bola aiza ny vola anaovako azy fa manao hoan'izay tsara sitrapolona hoe amboaritsika io lalana io aitsika io fa zavatra tena tsy mety mihitsy le izy tena mahagaga tena ianareo ve de anaiky an'izany hoe lalana vao natao nantanina amina miliara fa tsy aperitaona de zao ataovy le assainissement tompoko raha manao lala jerivo zao ny route nationale jerivo ny route nationale tena tsisy fanarindrano gosy de rehefa fahavaratra ny andro ohatra ny renirano tobilo anaty de koa nge zao de afa tapaka tsy azo andehanana tsony misy olona fianakaviana tao misy olona tena lasa nandeha namangy fianakaviana monjy fety tsy tonga am'le fety nanaovana azy satria tapaka ny lalana bloqué de ohatran'izany jerivo midera tamin'ny androny ataoko ny eny tamin'ny androny président Ravalo ve sa tamin'ny androny eny nanao an'iny Atsirabe soavinandrina makany misy Faratsio fa tena moderna nantalo taminay andro fa tena vitany tsara ny fossé-maçonnerie ny vakiaso andrako zao le lalana tompoko efa telo taona 5 taona 9 taona navitana azy mbola tsisy petina satria niny exemple ataoko vita tsara mifanarin-drano manary tsara rano le izy fa ty de tena vitany akamakama de
tsy jerena akory le olona zay le teny tamiko tam've hoe raha vaonao zavatra jerivo le hoe firitoana ferment d'expérience nama de namanamana fotsiny de menatra raha le entreprise raha zany nanao an'io a tsy naveloko itapatabany fa tonga de namboariko ny venao kaingana fa de tena potika de io zany mbola ito iainantsika ny zavatra ohatran'izao zavatra iainana ohatran'izao fanaovany zavatra nany rehetrarehetra tena na fandriam-palany na ny zavatra atao rehetrarehetra tsy hisy mamokatra nanontany de zao zareo nisy ministra za tsy hitonona anarana atao fa ministra tena navita io mipile miana tena asa de tena mbola tsy menatra akory olona rehetrarehetra karamana anao fonina iteny azy io mandokadoka hoe tsara be io mahavo de zao ary ny za tsy hiteny resaka be satria mampaliola fotiny tya zay olona tena technicien zay olona mpandrara jere fotsiny lizy ny ero zao afa nylazako ero zao sangy 5 000 tsy mila mitabataba nareo hoe nanao fa tsy anao kolokolotsony tsy anao fa fianianana tsy ilany reny tompoko fa résultat angatahako za député lasitany solo tenety fotsiny io ero ataovy midina afaka tena afaka 5 volana raha mbola eo nareo ataovy midina 4 na 5 fa raha vo io miakatra zay nanzay tena nongana nazay tsy mpananonary tena ataovanareo ongana enganeka mbo tsy kasika akory raha capable nareo raha tena mokatra zay ny tsarana io maro de tsara indrindra aza vely iakatra io ero io raha tena olona capable nareo fa aza teo navena le ministre 10 ataony rehetrarehetra zatra tsisy ana fotsiny fa mitambaoka fa io fotsiny maro de tsy resaky ininona zay ny tsy resahako be da be teo tsy resaky ininona be da be zay fa tandremanga io euro io euro io milatsaka tena hoe mihoatra ny 30 na 7 ary tena sura raha zao fomba fitandrina tsy mandainga any amin'ny 7 valorivo io afaka heritaona ka io ny tena zavatra maro de fitsarana anareo ataovy zay mampidina an'io de na zay raha tsy mpanohatra anareo fa tena mivavako anareo miteako anareo na nataonareo amboletra ranaka anareo an'io mba ataonay amboletra koa niteaka ho anareo fa zay ny zavatra tena mba atao hoe mba ampidino zavatra mamarana ka zay ny zavatra fa raha tena mokatra aloha tena sopapabeko anareo tena zavatra le ara-pahamena ataovy tsara ina famokanana za na mampalelo nge aloha ara menapa de mampangoraka anao ve namana fanily mahita namatsika any pasana amin'ny matory ataovy voany ana famokarana rehefa tonga famokarana afaka mandeha tsara ary mandeha le balansa rehetrarehetra afaka mivatra mandeha le balansa commercial afaka magnotra sy ny tany de mbo midina ny devizitsika ny io fotsiny tena ka madepute lasitany tandremange miakatra io devizio fa tena nazara tena mbo tena tsy tsoranao fa mba ndrayany zay anjara ntsaiky inona nasorana ny reto olona fitinana fa raha vitanareo kosa mampidina eo namanareo raha sy tany io mbo hoe na de nalala rehetra raha mbo tsofrany fa tohizy raha mety fa za nefa mino nefa za mino fa tsy hidina raha zao fomba fiasa zao aza aveka ny lara-pahamena tsy ataonao any amin'ny zavatra tokony izy ny tsy ataonao fa any amin'ny zavatra tsy mangididina orina de donc tsisy le balance commercial le mivoaka sy miditra mivarotra sy ny tarina de mbola iakatra be da be io zay angamba mitoboka de manantena antsika mbola anafatra neny amin'ny arrondissement koa kelikely angamba antsika misy lalana kely ataontsika ngeza be tsika sady manao ihany mipetraka misy lalana otokanatsika ngeza be eny Ankatso eny amin'ny Bibilava misy 1 kilometre latsaka zany hoe tonga de tsorokety volany siady le izy nanaovana 600 metra fa tapatapa le manao sotapany za mbo mandahako so satria fa kely sisa mandahako toizako ny 400 metra tonga de tena hoe vola mivoatedavina avy any ivelany nahavitana azy anokana an'io tsika tena faly aby le olona araka ny fitsodraninareo ny tsodrano de ohatra zay keo ny ambonin'ny katolika ery efa fitapa ve tsara tare daholo ny rehetrarehetra ny tsika sady miteny atsika na tsy anjaratsika ara ny manatanteraka fa tena mpanao lalàna nefa zay le tena mamalagasy hoe tsy mijery ahatra tava ataontsika zay mampetany tandratsika tsy hita mivezivezy io ianao de mivazavaza eo fotsiny nefa tsika sady mamokatra tsika mikritika tsika manondry hevitra tsika ozy izy ianao tsy mety tsony le mahamisy papa rehefa tena mbola firy ndray ny letika any pasana velona tsy aloha ve manao an'izay de zay ny afatrako atao amin'ny 2e arrondissement ndana raha te andresitsika amin'ny zavatra rehetra fividiana mana tsika fa niakatra 90% ny lazako to andana atao fijery efa ngiala ny lisitra aza manaika atao fenao tsika de andraindraikitra tsika de mody vetiny ranonatsakana zay ngamba de samy veloma samy tahin'Andriamanitra akina amin'Andriamanitra sady manao tsika no mivavaka misy fanambinana sotra tompoko
Depute Totsoa Andriamampandry nanatsika an'izany lafin-javatra maro zany depute Rastany teo angamba tsy iverenantsika ntsony ny zava-misy manerina Madagasikara saikisaiky itovizana daholo tsy voatenintsika teo nefa phénomène misy amin'izao fotoana izao betsaka ny olona nitambotsitra eny an-dalana mato azo torana akoatra ny mamono tena tsy resahantsika ntsony satria efa tsisy hoarina tsisy arapaka tsisy asa tsisy vola phénomène daholo zany resahantsika izany hoe zany sisa le fanjakana amin'izao fotoana izao a zany sisa ny ainana amin'izao fotoana izao fanotsabahoaka misy afisy miparitaka ny etsery hoe akana arivo ariary isa-tokantrano sy ny sisa zany e zava-doza zava-draty zavatra tsy mahafinaritra zavatra tsy fandre tsy fahita ny ainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao zay le hitoiza le hoe tsy maintsy makandraikitra tsika fa tsy mijanona tamin'ny volana novambra iny kory ny tolona natao collectif de candidat na volana décembre fa makandray io tsika anatin'le nouveau souffle de andeha amina dynamisme vaovao hakana an'izay endrim-pandresena izay a député Totsoa Andriamampandry sady mamarina antsika moa manao veloma ya marina misy zay a misy tranga vaovao misy am'izao fotoana zao eto amin'ny fiarahamonina ary isan'izany eto Madagasikara zany a ary izay hoe olona mandeha tsara zao dia tambotritra tampoka olona tsy ampozinao mihitsy a voan'ny AVC any ivelany moa zao a dia misy feno voa fe sociaux vaovao phénomène social total ozy zay ao anatin'izy a de tena hitanao mihitsy zany hoe lehilahy samy lehilahy mivady efa ara-dalàna lasa mpitatana ia-firenena izy mivady misy ary anaty gouvernement gouvernement zany ve ataontsika modely zany eto amin'ity zao tontolo zao ty mila mampitandrina antsika zany mila misaina misy zanytsika ao anatin'izay rehetrarehetra zany hoe ahoana zany a ny fomba fijery ao anatin'izay fa misy le mondialisation globalisation ary atahorana daholo zany zavatra indrindra fa maha kristianina atsika zany dia mila mitandrina isika ao anatin'izay na kristianitsika na silamo na isitsika na iza zany a satria misy zavatra mitranga be da be any ivelany tsy voatery rahantsika reny ao anatin'izay misy ny tsara ary afaka aliana tahaka misy ny zavatra tsy mety eto kosa zay tsy tokony atao eto fa zavatra ataontsika de tokony isadapta fontsika amin'ny zava-misy ny kolotsaina zay misy eto Madagasikara ao anatin'izay rehetra izay fa ny amarana ko azy zany faniry dia teny lalàna kelitsika teo fa dia efa nanao antso avy moa zaho tamin'ny herinandro lalana Andrameno amin'ny 194 zay nampamena ny olona mihitsy be da be ny tômôbila mihitsy koa efa nanome fipetra ho an'ny mpitondra amin'ny mahasombamboakany Madagasikara fa mijaly ny voakany Andrameno eo amin'ny 194 eo asan'ny commune Belatanaarivo eo asan'ny ministère io mba mboary aingana amin'izay zany io zavatra io mivoaka indray zany no manao plus anatin'ny izy nefa mivoaka mandoetra ao anatin'izay ary tena miteraka embouteillage be mihitsy zany ary manimba ny tômôbilin'ny olona ny olona zay mandeha de malama zany minjera be da be ao anatin'izay eo koa eo amin'ny valava Nambotomita teo mihitsy zany no nampiakabary androany fa dia ny arabe de misy miotsaka zany eo Ambotomita eo ka dia manao antso avo ho an'ny tompona andraikitra ho an'ny fanjakana ho an'ny commune Belatanaarivo ho an'ny ministère ny travaux publics ny ministère ny fanazariana ny tany Mbatserivo ao anatin'izay zany fa tena io ndray zany dia hiteraka accident io ho an'ny olona hiteraka embouteillage fa mimiosaka le izy dia avelo indray ve le izy zany ao anatin'izay dia lalana ndraindray zany efa mba tena hoe nezahana mba hoe ho tsara iny zany le lalana de miosaka de avela am'izao averika any eo amin'ny lalana Ronakomaka eo Ambotomita eo zany eo ampovoana eo dia miosaka tanteraka zany faniry am'izao fotoana izao ka dia amasolomboaka ana mitondra ny fiaon'ny vahoaka dia amboarainga an'izay ry tompona andraikitra ry fanjakana fa ny vahoaka ange mandoetra isan'andro isam-bolana anamboarana ny fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka de amarina ko azy zany alohan'ny ametrahako veloma faniry misy vitsivitsy eto ataoko koko manokana dia namana tsika sy ny havana avany ivelana zany natao kokolo androany fa amin'ny heriny no etaterana dia koko manokana ary miaraba tratratry ny taona manokana zany amin'ny madame Kikely sy ny fianakaviany any Orléans eo koa koko manokana ho an'ny Samisy Tanto ao Angerville
koko manokana koa anao tahina rakoto malala any berna suroise zay manohana atsika ary mitondra bavaka atsika ary mame hevitra maro ao anatin'izay eo koa zany a de misy koa namana herina zavatra lambo ikamenakavy any ikabovea dia areo koa zany farany a ry rasilasy anita ao a saint on lomona zany ao anatin'izay dia mirary taona vaovao hoanareo rehetra zay voatonindreo zany a ao anatin'izay koa dia ho atsika dra zany dia mirary soatrany mirary fahasalamana mirary fanaminana dia amin'nydasinainy zany tsika manomboka indray zay fandarana miara-manonja dia mirary weekend sambatra ho atsika rehetra zany ao anatin'izay ary mino sy manantena fa nisy tratrak'sakoana zay voavolazanay telona eto ary mipopola verina ihany fa tokony joro am'izay tsika zao a ary tokony hiaraka irahina anavitra nyty fireneny ty fa rehefa mitovhevitra sika rehefa mirahiny tsika dia kendrobohatra ary azotsika azera ao anatin'izay misaotra tompoko lahy mankasira tompoko vavy fanoizana fotsiny am'le namana ny tanysainy député totso teo a no anaovantsika satria efa ely izy ireo ny andry an'le azadino zay a de tahaka izany ry mino ely sorazana zay any cason any a ny namana any brest any a misy ry jean-jacques ramanantsoa asa any marseille zay raha sy diso a ry mao any montpellier any a ry rapary a ry mosesy a maro be anareo mpanaraka ry namana mafatoky a ny any vichy any a ny any amin'ny frontière france sy suisse any a ny any canada misy namana ihany ko any côte d'ivoire any a tena miantso atsika foana manaraka ny zava-misy aty an-tanindrazana any Burkina Faso any Sénégal moa tsy tapaka amin'ny falay amiko misy an'le situation misy io a dia miresaka ny zava-misy satria mifanakaiky moa Madagasikara Sénégal raha tantara zany a dia anaovana ny kopakopa-tanana mbola ho anareo any ampitan-dramasina satria anareo moa tena miantso foana zany hoe tena mila maheno vaovao zay mila tsika miteny maneho hevitra dia zay ny hitondrana am'izany fanomezana zay kokoa zay rehefa mbola misy aloha fotoana de hoe tsika zay avery koa raha numéro tokony tsy fandraisantsika am'izay any amin'ny herinandro ambony any a dia ny 034 12 902 40 034 12 902 40 a io zany no numéro hifandraisantsika rehefa misokatra am'izay ny antso atarby zay amin'ny fandaratsika ahafahantsika rehetra maneho hevitra zany fa mila fitandremana tsara amin'ny fomba fanehoan-kevitra ary tsy misangisangy an'izany mihitsy a ny tenanay zany a zay maka an'izay andraikitra manapaka avy hatrany am'izay antso atarby ataontsika eo raha ohatra ka tena mivoana amin'ny fomba fanehoan-kevitra satria amin'ny fanehoan-kevitra de mila fantatra ny toerana sy ny anaran'ny mpiantso dia ao anatin'ny fanehoan-kevitra mitombona tsara mihitsy a tsy mitrifatrifana ary tsy ilazana tsaona vaovao tsy marina na hanaovana fanompana tsy izany kory mifandaratsika de efa apetrapetraka tsara ety am-piandohany zany a fa hosarotonytsika tapaka avy hatrany zay tsy manaja an'izay fipetratrotsika zay vao miainga avy any amin'ny anarana sy ny toerana de efa tapahatsika raha toka ohatran'izay zany le fomba fanehoan-kevitra sy le hoe tsy fanajantsika n'lay fipetra maro samihafa de akasitrahanareo a manana fotoana foanytsika andaminana amin'ny lafin'ny fanadidina satria maro be ny vaovao raha ohatra ka ho resantsika ny vaovao tena tsy tamposaina ny vaovao a zay hoentin'tsy satria le fanjakana ihany mame vaovao atsika amin'ny alalan'le zavatra ataony de reny nitrandrahantsika zany ka misy vaovao sy zavatra maro samihafa mitranga ny madika rehetrarehetra any de hoentitsika daholo zany zava-misy rehetrarehetra izany zava-misy any Tomasina koa mbola ho resantsika zany satria misy manararoatra koa any Tomasina any amina situation ohatry ny akaiky ny fifidianana de miezaka mifanapotipotika dia ho resantsika daholo zany ianareo amin'ny maroantsetra any a mbola hanakambara-betsaka tsika ny zava-misy any toerana ihany ko satria mampita vaovao maro be aty amiko ianareo zany de mbola resantsika zany nahafapo sa tsy nahafapo reo tompona andraikitra ny toerana dia mbola ho avytsika satria ny fanadiadiana sy ny fanazava-kevitra hoentinareo any no hozaraina atao anatin'ny fandarana eny ary zay aloha zany no azo nambara tamin'ity androany ity satria satry de satry iteny zany a
ny fotoana mandeha any a fa rehefa tonga ny fotoana zany a dia afaka mandray anjara tsara tsika ao anatin'ny faneo-kevitra fa atreo aloha ny fandaharatsika de akasitrahana namana teknisianina rehetra mbola teriky foana mifakasitrahana andry razankla ry radany ry zokobe tately ry andro ramanarivo andro iando fa tsy ramanarivo fa falo ramananarivo razafinarivo iando saminarivo arivo daolo nge izy mirahalahy tanjona ambadika ry mpanarivo koa zany maromaro ato amin'ny tanàna dia ry taliarindranto ry nicole ny akama rehetrarehetra mahafinaritra mpanao gazety miparitaka any aza miala amin'ny mbs radio sy fahita lavitra ary ny radio mada dia torak' zany any koa ny fahita lavitra zay efa manombokatsika manamboatra tsikelikely manarina satria dia tsy mora reo fahasimbana vokatry ny toetrandro dia manarina tsikelikely am'izao fotoana zao de efa manomboka hiverina any am'ireo faritra zay ratsy ny fahazoantsika ny famerenana de efa mandamina azy eo zany zokobe anay zay lehibe amin'ny fandrindrana izany moa zany rahalay vao de hitatsika eo ihany fandaminana famerenana zany ny fahita lavitra na any amin'ny radio zany fa de mirary faranerinandro mahafinaritra atsika menakavy de amin'ny latsinainy indray tsika manomboka am'ray ora zany eto amin'ny fandaharatsika amin'izay de samy mandamindamina fotoana le manao pôzipôzy kely azy misakafo iny tsika le avy mampianatra ohatry ny député Todozoa iny de manao pôzy kely le avy makany tsaha kely iny le manosy tambary iny tsika de somary manao pôzy kely de mihaino an'le fandarina miara-manonja de le avy misakafo iny koa dia mihaino fandarina miara-manonja tsika na hoe alohan'le hianatra iny zany satria betsaka ny vaovao zaraina fa vao manomboka moa tsika androany de fe mifakasitrahana de mirary faranerinandro mahafinaritra ao anao zay telo mirahalahy mianaka eto amin'ity fandaharana ity miaraka amin'ny namana teknisiana moa tsy adino ambadika ao dia amin'ny ratsinainy toy izao lasy tompoko avy veloma tompoko